Antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo atratra ny fotoana ity indraitsika tapany faharoa amin'ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny lanitra sy ny elo aza nitondran'ny Tompo ny mpanompony Sera Irene. Faharoan'izany rehetrarehetra zany tsika dia hivavaka, aroan'izany rehetrarehetra zany tsika dia metraka ny fotoana rehetra eto am-pelantanany ary ny fanahy masina ny hikasika antsika hitondra antsika amin'ny fahatakarana izay tiany fanahy masina ambara amin'ny teniny, satria ny teny rehetra izay hozarainy, izay ambarany dia manambara ny zavatra ny lanitra mba hiomana tsika, satria tsika mandalo amin'ity tany ity, mandalo tsika, mpivahiny tsika, ka hivavaka tsika hanandratra ny feontsika any amin'ny Tompo, hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity andro anio ity tapany faharoa izay meny antsika indray ary ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanany. Aorian'ny fisaorana tsika dia mifona, aorian'ny fifonana tsika dia mangataka ny rano Jesosy anadio sy andrakotra an'izao video zao ary hanokatra ny masom-panahintsika. Aorian'ny fangatana ny rano Jesosy tsika dia mangataka ny fanahy masina hidiny eto ary ihany koa androka ny asan'ny devo sy asan'ny maizina rehetra izay rehetra sakasakana sy ny fahatapahany connexion sy ny sisa dia efa diditsika amin'ny anaran'i Jesosy ary avy eo tsika miditra amin'ny fijoroam-vavolombelona. Andriamanitra ranay tsara indrindra ho any an-danitra ianao. Andriamanitra tsy miova ho masina mandrakizay. Andriamanitra izao rehetra izao ianao. Andriamanitra magaga ianao, Tompo ianao, mpanjaka ianao, ankehitriny Tompo malalo. Misaotra anao izay no ny soa rehetra nataonao amin'ny fiainanay, ny fitantananao, ny fiarovanao Jesosy malalo. Iza moa ny Andriamanitra tahaka anao? Tsisy Andriamanitra toa anao, tsisy ray toa anao. Ianao le miahy ny zanaka, ianao le mitantana ny zanakao, ianao le momba anay miaro anay isanandro. Saotra derana sandratra ianao any amin'ny avo indrindra. Saotra derana sandratra ianao aminao le mpanjaka ny mpanjaka. Manatreza fotoana izao Dado, manatreza fotoana izao Jesosy, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Haleluya. Misaotra ny fifaliana omenao anay isanandro, fitahina, fiadanana, misaotra mitombonandro, misaotra fiarovanao anay mifakapanahy loza maro samihafa, mankasitraka indrindra Tompo malalo. Ankehitriny izay Jesosy dia manantona anao mibebaka mifona, satria maro ny zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mifona izay Tompo, mibebaka izay Jesosy amin'ity andro androany ity, amin'izay rehetra nataonay, ny masonay, ny lelanay, ny sofinay, izay rehetra ny renesinay, ny jereny masonay, ny fimenomenomana ny voaka amin'ny molotray, hibebany eto anaty anao. Ny fo maloto hibebany eto anaty anao. Ny tanana maloto, ny tongotra maloto hifonany eto anaty anao. Satria izay no tempolinao masina Dado, izay no tempolinao masina raha io Jesosy malalo. Mifony izahay, mangataka ny famindraponao anatrika an'izao fotoana izao, mangataka ny famindraponao hiteny aminay tsirairay avy, ananatra ny dianay, ny famindranay, alalànay ny fahamarinana Jesosy. Mifony izahay, mibebaka izahay, amboaro izahay, dia feo izahay, amasino izahay, amarino izahay, mba tena hijoro amin'ny fahamarinana hatrany Jesosy malalo. Mifona ihany koa ny ankonanay, ny zanakay, ny ray aman-dreny, ny ray tapo aminay, ny manodidina anay Jesosy mamindrafo. Mifona ho an'izao tontolo izao, ny mbola tsy mahalala anao, ny mbola voageja, mifona Tompo mamindrafo Jesosy, mamindrafo Dado. Kehitriny Jesosy dia mangataka ny ranao masina, ny ranao masina Dada malalo, no anadio anasa anay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Ny ranao ikoriana, ny ranao ikoriana, ny ranao anasa, sasao amin'ny ranao izay, diova amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao izay, ny ranao masina anadio anay Tompo. Ny ranao mahery anadio anay Jesosy. Diova amin'ny ranao ny lelako, ny masoko, ny fisainako, fiatreretako, ny molotro Jesosy. Diova amin'ny ranao ny foko adio mandrakariva, diova amin'ny ranao ny tanako, ny tongotro, ny ranao andrakotra, ny ranao anadio, lay ranao masina, lay ranao mahery midina koriana aty anatinay. Sotroko ihany koa ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy sotroko, ny ranao Jesosy sotroko, ny ranao Jesosy sotroko. Diovy amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao izay Jesosy.
Ny ranao no fafy Jesosy amin'izao trano zao. Ny ranao no fafy amin'izao trano zao. Ny ranao Jesosy fafy. Tolambaravarana amin'ny varavarana amin'ny rindrina. Ny sakafo, ny rano, sotonay, ny ranao no fafy. Ny akanjo anaovanay ny kiraro. Ny ranao fafy amin'ny internet, amin'ny télévision, amin'ny asanao, amin'ny téléphone. Fafy ny ranao Jesosy. Andrakotra na iaro anay. Ty ny ranao dia fiarovana lehibe ho anay Tompo malalo. Yariaba shakariaba shararara. Oh yaba shakariaba baba. Oh yaba baba shararara. Jesus. Sotrany amin'ny rano mahery. Sotrany amin'ny rano mahery. Sotrany amin'ny rano mahery. Sotrany amin'ny rano mahery miaro mandrakotra anay Tompo malalo. Sotroko ny rano. Sotroko ny rano. Sotroko ny rano manadio manasa. Afafoko ny rano amin'izao toerana zao. Any amin'ny ankonako. Amin'ny manodidina. Amin'izao quartier zao. Amin'izao immeuble zao. Fafy ny rano. Lay rano zanako ny tsisikelema. Lay rano zanako ny tsisikelema. Lay rano Jesosy mahery. Halleluja. Halleluja. Mangataka ny fanahinao masina izay Tompo hidiny eto. Fanahinao masina hidiny eto. Fanahinao masina nokatra ny masom-pananay tsirairay avy alalanay ny marina. Ka ny marina nafaka anay tsy handevo ny ota. Halleluja. Fanay masino midina. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina meno ariaba sheka ariaba baba. Fanay masino midina eto ianao. Fanay masino manatre eto ianao. Fanay masino midina eto ianao. Fanay masino manatre eto ianao. Manatre zao fotoana zao. Manatre zao fotoana zao. Ovonatry ny anaranao. Fanay masino midina. Fanay masino midina. Fanay masino manatre. Fanay masino midina. Fanay masino midina. Fanay masino midina. Anafana anay. Ameno anay. Itarika anay. Fanay masino tario zao fotoana zao. Fanay mahena Andriamanitra midina ianao ameno anay. Midina ameno anay. Midina itarika anay. Fanay mahena Andriamanitra. Fanay mahena Andriamanitra. Midina ameno anay. Midina ameno anay. Fanay mahery ianao. Tonomenao fanay osy izay fa fanay mahery. Midina ameno anay. Fanay masino. Anokatra ny masom-pananay. Alalanay ny famarinana. Ka ibebanay eto. Fanay masino. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao fanay masino. Eto koa zay efa mandroka ny asan'ny devil rehetra. Ka ny afon'ny fanahinao masina midina eto. Mandrakotra an'izao video zao. Ny afon'ny fanay masina mandony ny asa maty ny satana rehetra. Any andavaky ny eto tsy manakely tsy manam-pahefana. Ny flesy rehetra alefanareo. Ny velam-pantoka alefanareo. Rava amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Tsy manakely amin'izao video zao. Hariabasika hariabababababa. Halleluja. Hariabasika hariabababababa. Sirarararara. Oh riabasika hariabababababa. Halleluja. 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 Ao anatin'ny fideranantsika iderany tompontsika dia avaontsika mihaino fijorena vavolombelona. Halleluja. Manatre fanay masino. Manatre zao fotoana zao. Fanay masino manatre eto ianao. Aoka ianao no hitarika eto. Yariabasika riababa. Oh riabababababa sararararara. Oh yabasika riabababa. Oh fanay masino manatre anay. Alléluia. Oh merci papa. Yariabababa. Volany mesanao anay tombonandro fahafana. Misaotra Jesosy ho fa tsisy tahaka anao. Tsisy azo oharina aminao. Alléluia. Oh gloire à toi Jésus. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu à Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu comme Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus.
La gloire à toi, Jésus. La gloire à toi, Seigneur. La gloire à toi, Papa. À toi qui assis sur les trônes. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Alléluia. Ciszę macie taka na utuku. Ja nawet nie tu po naszka zoptuto. Ja nawet nie to naszka zoptuto na balado. Oya bashika dia ba. Comme Jésus, aucun autre Dieu. Oya ba, shira la. Il n'y a pas autre Dieu comme toi, Jésus. Ya ba, shira la. À Jésus, la gloire. À Jésus, la gloire. À Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu vivant, alléluia, la gloire à toi, la gloire à toi, Jésus, oh, la gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Papa. Yarababa. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Alléluia. Allez, à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Saorantsika ny tombo ny amin'izay fitariany amintsika amin'ny tapany voalohany izay dia hiditra antsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny fijoroan'ny vavolombelona dia fanahy masina nokatra ny masom-panahintsika tsirairay avy. Alléluia, amen.
nous voici encore dans la suite ou la continuité de notre témoignage. Le témoignage en question est l'expérience que j'ai eu à faire avec le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. La grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite pour voir, expérimenter et retourner sur la terre, expliquer aux humains ce qui les attend après la mort. Et précédemment, dans les émissions précédentes, j'ai eu à vous expliquer comment est-ce que j'ai connu l'expérience de la mort. Je vous ai dit ce qui s'était passé, quelle était la cause de la mort et comment est-ce que le démon était parti avec moi, où est-ce que nous étions partis. Je vous avais expliqué cela dans le parti précédent. Aujourd'hui, je vous explique sur les cellules. Parce qu'après la mort, les gens sont tourmentés dans des cellules. Et la première chose, ou la première cellule que j'avais vue, était la cellule de prostituée. Mais bien aimés, étant sur la terre, notre pensée est limitée par rapport à la prostitution, par rapport à l'adultère. Et aujourd'hui, je vous dirais que j'ai appris d'autres choses là-bas. La première catégorie de gens qui étaient considérés comme des prostituées étaient ces. Lorsqu'ils étaient sur la terre, ces gens ont vécu ensemble dans la vie de couple. Mais ces gens n'ont jamais réalisé l'engagement de la dot, où ces gens n'avaient jamais payé la dot. Mais bien aimé, tout ce que je vais énumérer comme péché, comme tourment que j'avais vu, étant sur la terre, si vous êtes mort avec ces péchés, et que vous n'avez pas eu le temps de vous repentir sincèrement, ou le temps de restituer, vous ne devez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui était considéré comme étant les gens qui étaient les impudiques lorsqu'ils étaient sur la terre, étaient des gens qui ont vécu une vie dans des couples ensemble. Comme je venais de vous expliquer, ces gens n'ont pas payé la dot. Donc, l'homme avait engrossé la femme, ils se sont mis d'accord de vivre une vie de couple ensemble sans pour autant payer la dot. Ces gens-là, lorsqu'ils sont morts sans pour autant payer la dot, ces gens ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Et ils étaient là, étant des impudiques. Ceux qui ont vécu dans la vie de l'impudicité lorsqu'ils étaient sur la terre. Les gens criaient, les gens pleuraient. Ces gens-là disaient, mais nous étions ensemble à deux. Je n'ai pas eu d'autres copains ou d'autres concubines à côté. Mais ce que les démons ont dit, ils ont dit quoi? Même si vous étiez ensemble, vous n'avez pas eu de concubinage à côté. Vous n'avez pas eu à obéir à la loi de la dot. Vous n'avez pas payé ça. Comme vous n'avez pas payé la dot, vous étiez des impudiques lorsque vous étiez sur la terre. Ces gens pleuraient. Ces gens criaient. C'était dur de connaître cela. Parce que je vous ai dit dans les émissions précédentes qu'il n'y a pas de justification là-bas. Et lorsqu'il y a un péché, les démons vous donnent le verset en appui. Et je vous ai dit dans les émissions précédentes que le diable a une connaissance
de la parole de Dieu ainsi que ces démons. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'ils vous donnent le verset qui vous condamne, en tout cas, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à faire. Vous condamnez. La deuxième catégorie était de ceux, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils se sont mariés, ils ont payé la dot. Après un certain temps, ils ne se sont pas entendus, ils ont pris l'engagement de divorcer. Alors, lorsqu'ils étaient divorcés, étant sur la terre, ces gens se sont remariés au moment où le premier partenaire était encore vivant. Lorsque ces gens sont morts, ces gens n'ont pas pu se répondre de cela et restaurer la première vie ou rester comme ça. Parce que là, c'est que nous avons appris auprès de démons. Si vous divorcez et que votre premier partenaire n'est pas mort, vous ne devez pas vous remarier. Si vous n'acceptez pas de réparer avec le premier partenaire, vous devez rester comme ça jusqu'à ce que le premier partenaire va mourir. Si vous vous remariez, toute solution mondaine que vous avez eue à faire pour ne pas concevoir, pour se donner la solution de ne pas concevoir, sachez-le, c'est un péché. Et là, j'ai trouvé aussi ceux qui n'étaient pas réguliers à la dîme de Dieu. Avant d'être bénis, il y a des dieux qui vont lever. Ces gens devaient continuer à voler là-bas. Mais la main n'a rien à voler. Il n'y a rien à voler. Et comme il n'y a rien à voler, il y a maintenant la tronçonneuse qui doit passer pour couper la main. À la personne qui avait volé le bien d'autrui sans pour autant restituer lorsqu'il était sur la terre. À la personne qui a volé la dîme de Dieu sans pour autant restituer. La tronçonneuse que vous voyez, la tronçonneuse sur la terre, nous sert ou nous aide à couper les arbres. Mais dans l'au-delà, ce n'est pas les arbres que la tronçonneuse coupe. La tronçonneuse coupe la main de ceux qui ont volé sur la terre. Et ça ne va pas rester comme ça. Parce que là-bas, ce n'est pas ce qui se passe. La tronçonneuse vous coupe le main. Les démons vont les prendre. Ils vous coupent le main. Après un certain temps, un petit temps, la main sera restaurée. Et c'est à tout moment ce qui va se passer. Oh, c'est difficile. La personne pleure. La personne crie. C'était difficile à supporter. J'ai encore vu notre cellule. C'était la cellule de ceux qui ont fait le vœu lorsqu'ils étaient sur la terre. Oh mes bien-aimés, lorsque vous prenez l'engagement de faire un vœu, sachez-le que vous devez le réaliser. Le vœu que vous prenez dans la maison de Dieu, c'est devant Dieu que vous prenez. C'est ce que j'ai appris là-bas. Vous ne prenez pas devant le pasteur, le berger, et toute personne qui sort de... Vous ne le prenez pas devant les hommes, mais vous le prenez devant Dieu. Le vœu en question que vous prenez, vous devez le réaliser. Il y avait le vœu de bien, d'argent. Et l'autre vœu était le vœu de servir Dieu. Mais bien aimé, si nous commençons à servir Dieu aujourd'hui, nous ne devons pas arrêter. Nous devons continuer jusqu'à la fin de nos vies sur terre. Et si nous arrêtons, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont critiqués. Il y a eu des tentations. Sachez-le que vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Avant que vous entrez dans le royaume de Dieu, vous devez retourner dans l'œuvre de Dieu. Retourner dans l'œuvre de Dieu.
et demandez Dieu pardon. Vous demandez le pardon à Dieu et pour vous retourner dans l'œuvre de Dieu, vous le continuez. Pour ceux qui ont pris le levé d'argent, levé de biens, vous devez donner ces biens-là. Vous devez restituer, retourner le bien que vous avez eu à promettre à Dieu. C'est de la même manière avec la dîme. Vous devez remettre la dîme de Dieu. Si c'était de l'argent, comme le don veut, vous devez remettre l'argent. Mais pour ceux qui ont pris le vœu de servir Dieu, et ils ne remettent pas l'argent à Dieu, et ils demandent pardon à Dieu, ils retournent directement dans l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ont pris le vœu d'argent, de bien, et ils doivent demander pardon en retournant, en restituant ce qu'ils devaient donner à Dieu. Et ceux qui avaient pris le vœu, qui n'avaient pas réalisé, qui avaient fait avec vos yeux, vos oreilles étaient témoins, votre bouche était témoin, vos mains étaient témoins, tout votre corps était témoin. L'image que vous voyez nous explique le tourment de ceux qui avaient pris l'engagement ou le vœu devant Dieu. Il y a des serpents avec épines qui vous entrent, qui vous trouent les yeux, qui vous entrent par la bouche, qui entrent par le nœud, qui percent les oreilles. Et ça fait mal, ça fait très mal, je vous dis. Et bien aimés, repentons-nous avant qu'il soit trop tard. Si nous nous repentons et nous réparons lorsque nous sommes sur la terre, mes bien-aimés, l'accès au royaume de Dieu est possible pour nous autres. Je viens encore un autre tourment qui était le tourment de serviteurs de Dieu, les prédicateurs de la bonne nouvelle. Les gens qui ont prêché la bonne nouvelle lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils étaient là beaucoup, en train de pleurer. Et ils demandaient quoi? Leur demande était de retourner sur la terre pour prêcher le bon message, le vrai message donné par le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas prêché la sainte doctrine de Dieu ne devraient pas entrer dans le royaume de Dieu. Les prédicateurs qui ont prêché le message, qui faisaient la joie de leur cœur, ne devaient pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient prêcher le message, le vrai message donné par le Seigneur Jésus-Christ. Les prédicateurs étaient là, dans le fait. Ils étaient là, tourmentés par le démon. Et je vous dis, il y a quelque chose que j'avais vu. La manière dont le démon s'est moqué des prédicateurs. Non. Les démons, ils s'est moqué des gens, oui. Ils s'est moqué de tout le monde. Mais à ceux qui étaient appelés serviteurs de Dieu lorsqu'ils étaient sur la terre, précisément ceux qui étaient prédicateurs de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Non. Les démons se moquaient vraiment d'eux. Ces gens-là étaient tourmentés. Ces gens-là étaient tourmentés. Ils étaient vraiment tourmentés. Pleuraient, criaient. Chers serviteurs de Dieu, il est temps de retourner au message du Christ, de prêcher la sainte doctrine, le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne faisiez pas cela, dans l'au-delà, il y avait toute catégorie de personnes. Et les démons tourmentaient toute personne qui était là. Les démons n'avaient pas peur
des titres honorifiques que les serviteurs se donnent lorsqu'ils sont sur la terre. C'était difficile à supporter, vraiment difficile. Difficile à supporter. Et ces gens-là étaient tourmentés. Ils étaient vraiment tourmentés. Et c'était dur pour eux. C'était très dur pour eux. Le pasteur, qui n'ont pas prêché le message donné par le Seigneur Jésus-Christ, mais bien aimé, je vous dis la vérité, était de malheureux. Parce que les démons se moquaient d'eux et les démons le tourmentaient. Ils étaient là en train de souffrir. En train de souffrir. Ils souffraient vraiment. Chers serviteurs de Dieu, répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Répandez-vous. Et j'ai vu encore une autre cellule, qui était la cellule des ivrognes. La cellule des gens qui ont consommé les boissons alcooliques lorsqu'ils étaient sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Les consommateurs de la boisson alcoolique en enfer sont ceux qui ont vendu les boissons alcooliques sans pour autant les consommer. Ceux qui ont vendu en les consommant, ceux qui ont acheté pour les autres, connaissant que j'achète telle boisson, c'est une boisson alcoolique, une boisson alcoolique pour une autre personne, que la personne qui a acheté le consomme ou pas, mais lorsque la personne consciemment achète une boisson alcoolique pour son semblable, cette personne, s'il ne se répand pas avant de mourir, la personne ira en enfer. Et il y a aussi ce qu'on a dit d'aller acheter pour les autres et ceux qui se sont achetés eux-mêmes pour consommer. Mais bien aimé dans le Seigneur, toute condamnation là-bas a des versets en appui. Les démons connaissent la parole de Dieu. Et les démons vont vous citer un verset. Et ce verset va vous convaincre et vous allez comprendre que c'est vous qui étiez dans l'erreur. Les personnes qui ont vendu des boissons alcooliques peuvent se défendre sur la terre. Mais après la mort, si vous ne vous répandez pas de cela, sachez-le que vous irez en enfer. Ceux qui ont acheté pour les autres consciemment, ceux qui se sont achetés eux-mêmes, et ceux à qui on a donné pour acheter aux autres consciemment, l'accès dans le royaume de Dieu ne leur est pas permis. Et c'était difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, ils devaient continuer. Ils devaient continuer à consommer cette boisson. Et là, c'est l'acide chaud qui est donné comme boisson de consommation. Sur la terre, vous n'avez pas eu le temps de vous repentir, de demander pardon à Dieu pour la boisson que vous avez donnée aux autres, le poison. C'est ce que nous avons trouvé là-bas. Le poison, les boissons alcooliques sont des poisons. Vous qui vendez cela, vous donnez du poison aux autres. Vous qui achetez cela pour les autres, vous donnez du poison aux autres. Mais bien aimé,
Faisons attention. Toute personne qui ne s'est pas repentie avant de mourir, l'accès dans le royaume de Dieu n'est pas permis. L'accès dans le royaume de Dieu n'est pas permis. Et si vous mourrez, les démons vont vous servir l'acide chaud comme étant boisson. Je vis encore les gens qui se sont tatoués lorsqu'ils étaient sur la terre. Les tatouages que vous mettez. Mais bien aimés, ce qui vous met, c'est là. Et vous-même qui acceptez de le mettre dans le corps, vous êtes condamné. Si vous ne vous repentez pas avant de mourir. Quel type de tatouage que je vis là-bas? Vous verrez, il y a des bonbons ou des bazookas dans laquelle il y a des images ou des graphiques à l'intérieur que nos enfants ou nous-mêmes, lorsque nous étions petits ou lorsque nous avons grandi, nous avons eu le temps après de manger les bazookas ou les bonbons, nous plaçons les graphiques ou les images sur le corps. Ce sont des tatouages. Ces choses peuvent être enlevées lorsque nous lavons le corps ou nous nettoyons notre corps. Mais l'esprit qui accompagne ces tatouages n'est pas enlevé. C'est ce que j'ai appris là-bas. Qu'est-ce que j'ai appris encore là-bas comme tatouage? Lorsque nous étions enfants ou à un certain âge, nous avons pris le stylo, le crayon, quelle que soit la chose que nous avons utilisée ou le marqueur, nous avons écrit nos noms sur le corps, quel que soit l'endroit où tu avais écrit ton nom. Un nom quelconque. Une image que vous avez eu à faire dans votre corps, c'était un tatouage. Lorsque vous quittez la terre ou lorsque vous mourrez, si vous ne confessez pas cela et qu'on ne prie pas pour vous, pour que cet esprit vous quitte, l'entrée dans le royaume des cieux ne sera pas accessible. On nous a dit, les tatouages peuvent être enlevés, mais l'esprit qui accompagne les tatouages reste toujours si vous ne le confessez pas et qu'on ne prie pas pour vous. À ceux qui ont reçu les tatouages, à ceux qui ont les tatouages, confessez cela, qu'on prie pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ va vous accueillir, il va vous agréer encore. Et toute personne qui n'a pas fait cela, s'il meurt, la personne n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que les démons faisaient? Ils prenaient le fer, il y avait un fer chaud, les démons le plaçaient là où il y avait les tatouages. Les démons les plaçaient, les démons les plaçaient. Et le fer chaud dans le corps, c'est ça la continuité du tatouage là-bas. Les gens criaient, les gens pleuraient. Tous ceux qui n'ont pas confessé cela, toute personne qu'on n'avait pas prié pour eux, lorsqu'elle était sur la terre, les démons les tourmentaient. C'était difficile à supporter. Dur et très dur même à supporter. C'était vraiment dur et difficile à supporter. Bien-aimés, nous avons eu à souffrir là-bas. Les gens souffrent là-bas. Sur la terre, nous ne nous rendons pas compte de la vie après la mort, de ce qui se passe dans l'au-delà. Et je vous dirai que ce qui se passe dans l'au-delà est horrible. Ce qui se passe dans l'au-delà est horrible. Vraiment horrible. C'est difficile, mes bien-aimés. C'est difficile. Avec les tatouages, il y avait aussi des versets en appui.
que les démons, lorsqu'ils disaient aux gens, les personnes s'est condamnées eux-mêmes. Les personnes s'est condamnées eux-mêmes. Et les personnes comprenaient que c'était de leur faute s'ils étaient là-bas. Et bien aimés, faisons un effort d'échapper la colère à venir. Faisons un effort d'échapper la colère à venir. Et si nous n'échappons pas la colère à venir, mes bien-aimés, oh, la vie après la mort est difficile. La vie après la mort est très difficile. Très difficile. Il y avait encore une autre cellule. C'était la cellule de gens qui se sont dépigmentés lorsqu'ils étaient sur la terre. Ceux qui se sont dépigmentés lorsqu'ils étaient sur la terre, mes bien-aimés. Ce que j'ai appris après la mort était que ces gens n'ont pas accepté la peau que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donnée, notre Dieu. Ces gens-là, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils ont contredit Dieu. Et toute contestation avec Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas accessible. Et bien aimé, lorsque nous étions là-bas, les démons aussi étaient en train de dépigmenter les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'image que vous voyez nous montre comment est-ce que les gens sont dépigmentés là-bas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, les démons nous ont dit ceci, c'est que j'ai appris là-bas, que tout ce que nous faisons sur la terre comme étant péché est une sémence. Et lorsque la personne meurt sans se repentir, sans la repentance, la personne doit continuer cette vie dans l'au-delà. Et la continuité de cette vie dans l'au-delà, la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Mais là, la personne est contrôlée par les démons. La personne est forcée par les démons. La personne est tourmentée par les démons. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est ça la moisson. Et là, les démons devaient faire quoi? Vous savez, lorsqu'on tue des chèvres, il faut leur enlever la peau. Lorsqu'on tue le porc, on les enlève aussi la peau. Mais là, les démons n'enlèvent pas la peau de chèvre, n'enlèvent pas la peau de porc. Mais là, le démon enlève la peau de ceux qui ont refusé ce que le Seigneur leur avait donné lorsqu'ils étaient sur la terre. Là, ils devaient encore continuer cette vie de se dépigmenter. Il n'y a pas de produits cosmétiques pour se dépigmenter là-bas. Et bien aimé, c'était difficile, c'était dur. Une personne que le démon ont enlevé la peau, il part vers l'autre personne. En un clin d'œil, la peau de la personne rentre dans son entièreté. Tout le corps est revêtu de la peau. Les démons retournent encore vers la personne pour l'enlever la peau, pour le tourmenter. Je vous dis, il n'y a pas de repos là-bas. Il n'y a pas de repos. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Ceux qui sont là ne se sont jamais reposés. C'était difficile. C'était dur de voir cela. C'était dur de supporter cela. C'était difficile, très difficile même. Et bien aimés, faisons attention. Des pigments, il y a d'autres qui le font même à leurs enfants. Faisons attention. Il
Il y a l'autre cellule que j'avais vue. C'est la cellule de ceux, lorsqu'ils étaient sur la terre, ces gens-là dansaient de musique profane. Et là, ils devaient continuer la danse. Et cette danse était avec les démons. Cette danse était avec les démons. Et la manière dont le démon dansait, c'était brutal. Il leur perçait les ongles. Lorsqu'il dansait avec eux, il les arrachait la tête. Il les déchirait par les ongles. La personne criait, la personne pleurait. Et là, il n'y a rien à faire, si ce n'est que continuer cette danse. Les gens avaient mal, les gens souffraient. Et leur souffrance ne disait rien aux démons. Leur souffrance ne disait rien aux démons. Et ils devaient souffrir. Ils devaient souffrir cette vie. Vraiment difficile. Et bien aimé, tout ce que j'ai eu à vivre là-bas, je continue de vous dire, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment horrible. C'était horrible, très horrible même, difficile à suivre. Mais bien aimé, vous qui dansez pour le monde aujourd'hui, si vous ne vous repentez pas et vous n'abandonnez pas cela, sachez-le que dans l'au-delà, votre sort est pénible. Abandonnez le danse profane. Le danse mondain, abandonnez cela. Abandonnez cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne cet été. Amen, amen. Soltanto belebetika amin'izay fijorona vavolombelona teto zay a. Ngamba maro ny voaraintsika tao a. Maro ny hafatra voaraintsika tao a. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Afaka manaraka ihany koa tsika any amin'ny YouTube satria any amin'ny YouTube ihany no arahantsika io a. Amen. Dia raha nandray noty tsika dia marobe ny zavatra voalaza teo ary afaka hibebahantsika satria tsika mbola velona no afaka mibebaka. Tsika mbola velona no afaka mibebaka na dia hoe entsika na dia hoe tany amin'ny fahazazana aza. Na dia tany amin'ny fahazazana ohatra hoe nanao tatouage tsika. Misy tatouage nataontsika. Dia nefa tsy tadiditsika satria tamin'ny fahazazana izay mety tsy tadiditsika. Dia mila hibebahantsika daholo izany. Satria matoa tonga ny fitrovavolombelona dia misy tiany tompo ambara amintsika, mety misy manandrify antsika. Voalohany indrindra ny entsika amin'ny fibebahana zany. Angataka aloha tsika ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny fibebahana. Dia avy eo raisintsika tsirairay a. Ilay cellule moa zany a. Le trano, le prison izay mpijalian'ny devoly a, ireo izay tonga any amin'ny elo. Satria ny elo mbola tsy misokatra ny afobe. Fa ny prison de l'enfer zany no hoe izy arakaraka ny péché nataontsika na fahotana vitantsika zany a, dia arakaraka izay zany no prison misy ianao. Angataka ny fanahy masina tsika dia avy eo tsika miditra tsirairay amin'ilay fihafonana. Tompo rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra amin'ny hafatra lehibe izay nomenao anay a tamin'ity androandroany ity. Ny amin'ny fampibebahanao anay amin'izao vaninandro faran'izao. Mety misy ny fahotana Jesosy tsy vitanay, tsy nibebahanay. Fa androany ianao nampatsiahany zany tompo malaro.
raha zaho manokana dia mbola misy ny manandrify ahy Tompo ka tianao hibebahako ary hanarenako ny fiainako ny diako satria tsy mora ny lalana ho izy ianao tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay Tompo aoka izay rehetra ny rinesinay teto mba tena ho tafiditra any anatinay tena ho raisinay ka toavinay tsy handalo fotsiny izany Tompo tena ho sanitsanina andro aman'alina ka mangataka ny fanainao masina izay hidiny eto ny fanainao masina hitondranay amin'ny fibebahana eto amin'ny fibebahana izay fanahy masina eto amin'ny fibebahana izay mba tena fotorotorona natonanay ianao fomangorakoraka no natonanay ianao fa tsy amin'ny fahazarana fombafomba na mieritreritra izay efa nibebahanay izany kanefa mbola mamerina ianao dia mbola afaka mibebaka izay Tompo satria tsy fantatray ny avoakany rapitso tsy fantatray Jesosy na oviana izay miala amin'ity tany ity ankehitriny Tompo aoka ny fanainao masina hikasika ny fononay tsirairay avy ny fanainao masina hitondranay amin'ny fibebahana Tompo ka sio ny fonay ho fotorotoro ka dia misaotra fanahy masina mankasitraka anao izay Dada malala Alleluia amen. Ny fibebahana ataontsika voalohany zany dia ny amin'ny prisony fitsangatsangana mety hoe efa nibebahantsika foana zany hoe ny fitsangatsangako hatramin'izay fa mbola mamerina ihany fanahy masina dia mahatsara antsika matoiza verina ka ifona zany tsika amin'izao fotoan'izao hibebaka ny amin'ny fitsangatsangana rehetra vitantsika fitsangatsangana dehibe ny lehilahy rehetra ny arahantsika raha mihenitsika ny fanazavany teo rehefa tsika miditra amin'ny jeune na fivadikanina miditra tsika amin'ny cure-dame hoe hiditra amin'ny fibebahana zany anantona ny Tompo dia mila tenenina tsirairay izay tadidinao izay ampatsiahivan'ny Tompo anao mila efa nisy fotoana koa nga majoko olombelona zay mila teneninao mihitsy na ny lehilahy ny arahako izay tadidiko izay nampatsiahiva fanahy masina dia nentiko ny bebahana izay ampatsiahiva fanahy masina anao dia entinao hibebahana tsirairay ireo lehilahy ireo na ny avortement nataonao na tsy haiko ina ny position nataonao zany rehetra zany tsisy mahamenatra fahamonjena ny fanahintsika tsy ho any amin'ny fahaverezana amen satria eo le devolom-piapanga mijery hoe nibebaka izy miaino nefa le bebahana inona daholo le zavatra ibebahana misy manko ny miteny menatra ny miteny tsy azo tenenina zany marina ohatra anao personnel afaka mibavaka fa misy ihany koa afaka ibebahanao tsy mahamenatra satria anadiovanao ny tenanao anadiovanao ny tenanao ka ifona atsika mba ho afaka tsy ho tafiditra any amin'ny fahaverezana tsy mora raha misaintsaina zany tsika hoe hiala amin'ity tany ity mbola misy fiainana aorian'ny fahafatesana mba hitrereto hoe hiala amin'ity tany ity za tena hoe matahotra vao miala amin'ity tany ity aiza nisy ianao aiza nisy tafiditra any an-danitra ve sa ho any amin'ny elo any tsisy fitsaharana fa fijaliana ka tsika mbola velona no afaka mibebaka le andron'ny fahasoavana dia le fibebahana satria mety matoritsika ohatra zao raha tsy nibebaka tsy tafafotsony tsy afaka hiverina tsony satria le devoly eo amin'le fahafatesana eo ndrasany mihitsy ianao tsy afaka hibebaka ka ifona atsika satria raha mahatsapa anao hoe tourmenté fijaliana afo zany efa tsapako le fijovolambelona efa nataoko le natsapa may ny vatako fa tsy hitako hoe aiza nandalo fotsiny zany segonda fa may ka ifona atsika hibebaka atsika ny amin'ny fitsangatsangana rehetra vitantsika ny lehilahy rehetra ny arahanao ny vehivavy rehetra ny arahanao ny position rehetra nataonao
ibebao ifonao eo amin'ny Jesosy. Haleluya. Mbola misokatra ho antsika ny famindrapo. Tompo ranay tsara indrindra indreto izay manantona anao Tompo. Mbola manantona anao ifonay bebaka Jesosy. Satria Jesosy tsy manana afa-tsy anao zay. Ary mangetaheta zay Jesosy niditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Tompo tsy nataonao anay mihitsy olombelona ny elo. Tsy nataonao anay ny prisonier Jesosy. Tompo, izay manokana no misafidy akany raha tsy mankatoa anao izay. Ka ankehitriny Jesosy tonga aminay ny teny izay nampahalalanao anay, mifona mibebaka eto anatrenao zay Jesosy. Mifona amin'ny fijangajangana rehetra vitako hatramin'izay, ny olona rehetra niarahako Jesosy, ibebako eto anatrehanao. Ny nandehanako tany amin'ny hôtel, nandehanako tany amin'ny boîte de nuit, Jesosy mifona eto anatrehanao. Mifona Dada malala. Mamindrafo amiko Jesosy. Ny position rehetra nataoko, na position ina zany Tompo malala. Ny position zay hitanay amin'ny film maloto, Jesosy rehetra dia nampiarinay ifonana ibebany eto anatrehanao Jesosy. Mamindrafo aminay Tompo. Na lehilahy firy ny arahanay, na lehilahy firy ny arahanay dia ifonana eto anatrehanao Tompo malala. Apatsiahivo anay Dada malala. Ny olona rehetra zay niarahanay ka mila ibebana eto anatrehanao. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy mifona izay. Karabashika. Fona Jesosy. Mamindrafo aminay Dada. Haleluya. Amen. Ny faro ibebatsika mbola ao anatin'ny fijangajangana ihany. Ny fanambadiana ny tokantranomaso en couple nefa tsy vita ninina amin'ny ray trano. Ifona antsika raha tao anatin'izany na ao anatin'izany. Raha ohatra ka mbola tsy mibebatsika, misy ny zavatra mbola tsy mibebatsika. Na tsika mibebaka isan'andro misy zavatra tsy voatenintsika. Ka mila ibebatsika zany. Ny vadin'olona ny arahantsika, mila ibebatsika. Dia ao anatin'ny tokantrano tsy vita dot. Dot ma zany eny dia raha miteny gasy dia fiancé. Le fisehoana any amin'ny ray aman-dreny. Satria voalazan'ny Baiboly mihitsy io. Fisehoana any amin'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny avy aty amin'ny lehilahy makany amin'ny vehivavy dia mitondra vola ohatr'izay raha zany natao dot. Ka rehefa natao dot ianao dia vadinao iny eo anatrehan'ny Tompo. Aorian'izay raha ohatra ka nareo efa vita mariage, vita ny dot, vita ny rehetrarehetra, vita fiancé fisoratana, nefa misaraka sao tandroany dia namako manana ka ohatra zay mihitsy ny resaka amiko tandroany. Dia za tsy tanateritreritra mihitsy zany hoe satria izy nitaraina amin'ilay tokantranony. Dia mpanompon'Andriamanitra koa nanontaniako dia namaly ahy moa izy zany amin'ilay fanontaniako amin'ilay problèmen'ilay namako zany. Dia gagabe za rehefa nenao n'ity fijorovam-bela ity dia manadrify amin'ilay zavatra nanontanian'ilay namako. Ary mitovy amin'ilay fanazavan'ilay mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Dia raha ohatra ka tsika ny couple tsy vita ninina, tsy fantatry ny ray aman-dreny, indrindra tsika aty ivelany. Satria tao anatin'izany za tsy mitsikerana izay niza fa satria za koa tao anatin'izay. Tokantranomaso tonga dia hoe mpivady, vadiko iny tonga dia miray trano. Tena fahotana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, fijangajangana. Satria ny olona iny tsy nandeha any amin'ny ray aman-dreninao, tsy niseho amin'ny ray aman-dreninao, tonga dia hoe mpivady nareo. Ibebaka antsika, ary rehefa mibebaka antsika dia miala amin'izay zavatra zay. Fa tsy hoe mibebaka dia mbola ao ihany. Dia ihany koa zany raha ohatra ka hoe efa vita ny rehetrarehetra ianao, vita fanambadiana ara-dalàna nefa niala amin'ny hovadinao iny nanambady hafa,
ny vadinao mbola tsy maty dia amin'izay fotoana izay ianao tsy ao anatin'ny fahotana ihany koa satria maty le vavy na lehilahy zay vao afaka manambady ianao. Ohatra zany zaho vita dot dia tsy afaka manambady raha tsy maty le vadiko raha ohatra ka zay sitrapony tompo, fa mipetraka tsy manambady aho mandrapa tahaka an'izay koa ilay lehilahy. Tsika manko tsy nahalala an'izay teo aloha satria le devoly manakona masom-panatsika fa androany tompo mampalala atsika karaha tsika ao anatin'izay hoe vadinao mbola velona hoe andeha hanambady hafa fa nisaraka zay. Maro be tsika ny ka ao anatin'izay. Alléluia. Dia nazavaiko amin'le namako raha vaviko hoe raha ohatra le namako ny problème ny tokantrano, raha ianao ao anatin'izay hoe hisaraka amin'ny vadinao raha ohatra tsy zakanao tsony dia mila mitokantena ho an'i Jesosy ianao mandra. Raha ohatra ka hoe mahazaka ianao mandra-pialam-pofonay io vadinao io fa tsy ianao manambady. Fa tsy afaka manambady ianao raha hisaraka aminy, tsy hoe andeha hiala anazy dia hitady lehilahy hafa satria izay manko no ataontsika. Fahotana miandry antsika ny elo ka hibebaka atsika ao anatin'izay, hifona atsika raha manandrify ianao. Mbola misy ny fotoana riavana, mbola misy fotoana hiverena atsika amin'i Jesosy. Aleo ianao afabaraka amin'ny olona, aleo anao tsy maninona ataon'olona any sarabady ny olona tsy maintsy hiteny, tsy maninona fa ny fanahinao no tena hoe zava-dehibe. Hifona atsika. Tompo malalo Andriamanitra any amin'ny avo indrindra zany tokoa Jesosy no teny averimberinao aminay. Mifony eto anatrehanao zay Tompo, mifona manokana Jesosy, ny tokantranomaso zay nataoko Jesosy ao nandritra ny 2 taona. Mifony eto anatrehanao Tompo malalo raha tsy ny bebako zany ka ankehitriny ianao mampatsiahany zany. Mifona Jesosy, ny vadin'olona ny arahako mifona Jesosy, mamindra fo Tompo, mamelany heloko Jesosy, mifona mibebaka Jesosy, mifona mibebaka Jesosy. Mifona Jesosy tao anatin'ny tsy fahalalana Jesosy, tao anatin'ny tsy fahalalana tsy nahalalana zany doty zany Tompo, fa ianao mihitsy ny teny io ny vadinao, nanao fomba, nanao vody ondry teo amin'ny ray aman-dreninao, kanefa kosa rehefa misaraka ianareo dia tsy afaka manambady ianao. Jesosy, ianao no manokatra ny masom-pananay fa zay dia tsy mahalala. Tompo arovo mandrakariva Jesosy, mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana sy ny fijangajangana. Ao koa ireo namako ao anatin'izany Jesosy, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny tokantrano maso ao amin'izao fotoana ora sy fotoana izao. Afao Jesosy, afao Dada. Misy mangetaheta no any, misy te ho afaka no any fa tsy fantany amin'ny fomba ahoana. Jesosy vangio zany olona zany Tompo malalo, izay rehetra ao anatin'ny tokantrano maso rehetra Jesosy, ankompla nefa tsy ara-dalàna eo anatrehanao. Jesosy mibebaka an'izy ireny. Afao Jesosy satria ny afo be no miandro anay, ny afo be no miandry anay. Mifona Dada, mifona Dada mamindrafo. Raha misy ihany koa Jesosy mbola velona ny vadiny nefa nanambady olo-kafa, mifona Jesosy, na vehivavy na lehilahy, mifona indrindra ho an'ny kristiana satria izay kristiana ny sibla voalohany amin'ny Satana Jesosy, ary ny anankirotana ny tokantrano mihitsy no tanjona an'izy ireo. Ka dia mifona ho manan'olana tokantrano rehetra Jesosy, mamindrafo Tompo, ampaherezo Jesosy, tsy ho kivy, tsy ho ketraka, ary anaraka ny fahamarinanao, hijoro amin'ny fahamarina, tsy homenatra olona, tsy hatahotra olona, fa hoe misaraka amin'ny vadiny, ka dia hoe ho baraka Jesosy. Na ianao ary nandalo fahambaraka, zay koa dia mandalo an'izany Jesosy. Ampaherezo ny namanay, ny ankohonanay Tompo Jesosy,
fony izay Jesosy eto amin'ny fahamarinana izay eto amin'ny fahamasinana marina izay Tompo mba ahafahana hiditra amin'ny fanjakanao saotra Jesosy amen. Ny fahatelo nitsika mivavaka dia ny fihinanana pilule manary ranonaina. Efa nisy fotoana koa ngamba nisy jarako an'io satria ny pilule dia fandriky ny Satana. Ny fanafody fanabeazana azy dia fandriky ny Satana ry havana. Satria ny Tompo rehefa niteny tamin'ny Abrahama dia hoe hiamaro ny taranaka avy aminao tahaka ny fasika tsy voaisa. Ka izy atsika no mametra an'izay zavatra zay. Hitantsika ny plan Satana. Asainy manao miditra fijangajangana atsika manao izay tiantsika atao dia ampianan'ny fanafody mba tsy ho bevoka. Iny fanafody ho antsika na ray na roa na telo nefa zaza fa hoe hiforona mety ho zanakanao roa na telo nefa hinanao fanafody dia efa manala zaza ianao. Manary ranonaina amin'ny kapoty, manary ranonaina ivelany firifiry ny olona ny rahantsika, manary ranonaina ivelany fanalan-jaza efa nanala zaza atsika. Mila hibebahantsika tsirairay izay mety ho tadiditsika hoe firy fa tena hibebaho ny ranonaina rehetra amin'ny olona ny rahanao ka nariny. Ny kapoty nampiasaina, ny pilule fanabeazana azy 5 ans 5 taona 3 taona 3 volana hibebahantsika. Mila hibebahantsika amen. Mba tsy hahatonga antsika ny fanahintsika voafatry ny fahavalo satria eto amin'izao fotoana izao ny antsely ny Tompo, eto amin'izao fotoana izao ny Satana ihany koa mijery antsika hoe mifona marina ve antsika amin'ireo adalana rehetra vitantsika na tany amin'ny fahela aman-taonany ary. Mila hibebahantsika matoa pahatsiavana fanahy masina dia mila antsika miditra amin'izay fibebahana zay. Za teo taloha dia gaga be ve mila hibebahana tsirairay koa zany. Tamin'izay zao nitaria dokotra izay mpanopola Andriamanitra rehefa tena hoe mila hibebahana tsirairay. Halleluja. Hivavaka antsika hifona antsika hifonao amin'ny Jesosy ny molotrao madio nefa ampidirana ny zavatra maloto tsy natao ho any amin'ny vavantsika iny fa natao ho any amin'ny toerana izay nanaovan'Andriamanitra azy. Hibebaka antsika. Tompo malala mifona eto anatrehanao zay Jesosy mifona manokana ny tenako ao Jesosy. Fona Jesosy amin'ny adalana rehetra vitako hatramin'izay. Ny lehilahy rehetra ny arahako Jesosy ka nanary ranonaina Jesosy mibebaka mifona nampiasa kapoty ifonako eto anatrehanao. Nanaovako zany tamin'ny vava ifonako eto anatrehanao. Mifona position rehetra nataoko Jesosy ny position rehetra vitako Jesosy tsy nakasitrahanao. Mifona Jesosy mifona izay mibebaka izay mifona mipilila rehetra nampiasaiko ny hoaniko ny fanabeazana nataoko mifona dado mamaraisikarikia basera mifona dado mamindrafo aminay fampanody izay mifona izay Jesosy diovy izay diovy tenanay fa tempolinao masina tenanay Tompo tempolinao masina tenanay ariasiariaba enoy ny fifonanay Jesosy enoy ny fifonanay amin'izao alina izao Jesosy mifona Tompo Jesosy fafao ny anananay ny fananay esorany amin'ny prison raha misy efa ny anananay ampagasa tananay no hoany ka ankehitriny izay mibebaka Jesosy afao ny fananay mifona dado mifona Jesosy amindrafo Jesosy amindrafo Jesosy amindrafo Jesosy amin'ny ranonaina rehetra nariko iarikakera masekany masitany mashanana Wishing Baba Funa Data Funa Jesus Yarios Yarawishare Funa Data Funa Jesus
Tsy te ho any amin'ny fahaverezana izay Tompo. Tsy te ho any amin'ny elo izay Jesosy. Aoka tsy homenatra ny fahotana izay Jesosy. Aoka tsy homenatra ny adalàna rehetra vitanay izay Tompo. Amidrafo Jesosy. Amidrafo Jesosy. Amidrafo mamela heloko ianao Tompo. Oria maseka riabababa. Oria maseka riabababa. Mifona ho an'ny tsirairay avy. Mifona ho anay Tompo. Mpanota izahay. Miovaova izahay. Ny adalàna rehetra vitanay Jesosy. Fafao. Fafao ranao Tato. Amidrafo Jesosy. Amidrafo Jesosy. Alléluia. Amen. Alléluia. Hiditra amin'ny vavaka manaraka antsika fifonana manaraka ny halatra rehetra nataontsika ty tanantsika ty. Ny halatra nataontsika mety nangala-pihinana antsika, efa halatra zany. Ny kolokolo rehetra nataony ty tanantsika ty, mandefa message tsika any amin'ny namantsika, misy zavatra atao mbadibadika, efa halatra zany. Ndao mpidiro am'izao nanaovan'izao fa meko vola ianao, efa halatra zany. Miray bebatsika. Ny teny ihany koa izy amin'ny fahafolo-karena. Miray bebatsika ifona antsika. Raha tsika tsy nanao fahafolo-karena, mila manomboka zao tsika mibebaka de manokana ny volan'i Jesosy. Satria halatra raha tsika ka tsy mandoa ny fahafolo-karenany. Azy rehetra tsy vitantsika hatramin'izay de oneratsika. Zay le restitution. Restitution. Alléluia. Ivavaka tsika ibebaka. Ary manomboka zao tsika isaka ny faravolana dia atokantsika ny an'ny Tompo. Isam-bolana tsy azo atao tapaka. Alléluia. Jesosy malalo, mbola manantona anao zay mifona mibebaka Jesosy. Ny amin'ny halatra rehetra vitanay. Ny halatra nataony ty tananay ty Jesosy. Mifona Tato. Mifona eto anatrianao. Mifona Jesosy amin'ty tanako ty. Zay rehetra nalay tanako Jesosy. Na sakafo zany, na vola zany, ny zavatra tsy ahy zany Tompo nampiasaiko, nalaiko ka tsy naveriko. Mifona eto anatrianao Tato. Mifona amin'ny teny rehetra, resaka kolokolo nataoko ambadibadika amin'ty tanako ty nisoratiko amin'ny alalan'ny telefona. Mifona Jesosy, mamidrafo Jesosy. Mifona fampanota izay. Mifona Jesosy, afao ny fananay. Afao ny fananay Jesosy. Matsota fitrany amin'ny prison ny halatra. Ny prison zay anadevozan'ny Satana ho azay rehetra mavita zany. Koa mifona izay Tompo. Diovy ny tananay. Sasao ny tananay. Mifona manokana ihany koa Jesosy. Ny fahafolo-karena zay tsy vitanay hatramin'izay Jesosy. Jesosy mamidrafo aminay Tato. Lanay amin'ny zavatra hafa ny volanao. Efa mangalatra izay Tompo. Ianao dia teny dia tsy maintsy atokana zany. Atokana ny volanao. Tompo mifona raha tsy navitany zany izay. Mifona ho antenako Jesosy. Mamidrafo Jesosy. Mifona raha tsy navitany dimanao. Jesosy malalo. Anoditra zany aho. Anoditra zany aho Tompo malalo. Mamidrafo Tato. Mamidrafo Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Akoatra ny fibebana zay ataontsika eto, afaka mibebaka. Afaka manibebaka anao aretrano any. Tsy voatery hoe na nibebaka eto efa vita. Fa mila manohy koa ianao raha aretrano any. Amen. Ny fonantsika manaraka, ny fifanekena nataontsika. Satria izay daholo ny voalaza teo. Ny zavatra ny tenenintsika tsy ny tanterahantsika. Hitantsika ny lalana makany an-danitra fa sarotra. Tena sarotra. Na za manokana dia mbola misy maro mbola ny tian'ny Tompo.
satria misy zavatra eto ny tenentsika tsy ny fahintsika amin'ny asan'ny tompo na tsy amin'ny asan'ny tompo io na tsy amin'ny asan'ny tompo fa zay rehetra ny tenentsika dia mila tanterahantsika zay rehetra ny tenentsika ry havana tadidio zay zavatra nataonao ny teneninao nefa avy eo tsy nataonao izany elo no miandry atsika ibebaka atsika raha misy tadiditsika dia onerantsika ataontsika zany raha hointsika hoe anompo an'ny tompo aho itsika hanao ny asanao an'ny tompo nefa zay zavatra zay tsy nitanterahanao miandry anao ny elo raha tsy nibebaka ianao ny teny ianao zany mevola ho an'ny pastera na ho an'ny anina nefa tsy nitanterahanao zavatra zay miandry anao ny elo izay rehetra teny tenentsika aoko izy ny tenareo eny dia eny tsia dia tsia fa raha fa mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy io teny io tena mafy mihitsy mafy tena mahatsapa anao tonga dia tsaronao hoe zao le zavatra nyteneniko mbola tsy nefaiko dia mbola velona atsika dia miezaka manefa zay tratratsika zay vitatsika alleluia tery ny lalana tery ibebaka atsika ifona amin'ny tompontsika ary anefa ny voady zay rehetra nytenenitsika aza mangatakandro efa Jesosy miantso anao tahaka n'ilay lehilahy nyteny zay mbola andeha andevina ny papanay zay mbola anao an'izao zara niala tamin'ny fijangajangako tamin'izay fotoana zay nyteneniko nilefa zany tamin'ny asa satria niasa tamin'ny asako zay dia le patronko miviolina ana dia nilefa tao za dia niteniko za rehefa tafalato Jesosy dia tena hivavaka anompo anao andeha hivavaka fa inona rehefa za tafala ao au contraire ny zavatra niteneniko fa kapoka nahazo aho rehefa avy ao kapoka nefa kapoka n'Andriamanitra zanaka tiako izy nanariko ka mbola mananatra atsika izy mba tsy angatahantsika andro rehefa miteny izy tsy angatahantsika andro tsy miandro hoe za rehefa avy any Madagasikara za rehefa manatrano be za rehefa manambady milamina zay vao manompo an'ny tompo kamaroantsika dia ohatry zany non tsy izay mihitsy fa izay herinao zay vitanao dia ataovy ho an'i Jesosy tsy voatery ho zavatra ngeza hivavaka atsika hifona Jesosy malalo mbola manantona anao zay tato malalo mifona eto anatrehanao mifona Jesosy eto anatrehanao mibebaka Jesosy teny rehetra no teneniko tamin'ny tsy fahalalako tamin'ny fahafantarako anao nefa tsy nefaiko zany teny zany namoaka teny aho Jesosy namoaka teny aho Jesosy ny amin'ny asanao ny anompoko anao ny amin'ny fanomezana zay olona nampanantenaiko nefa tsy nefaiko Jesosy mifona dada eto anatrehanao mifona izay dada malalo Jesosy ame hery izay Jesosy anaovana dingana anefana izay rehetra nyteneninay Jesosy manomboka izao manomboka amin'ity ora sy fotoana ity Jesosy ka anao dingana izay Jesosy anonotra izay rehetra zavatra nytenenay ary amaseka Oria mama miapaka anay ilay fahavalo Jesosy miapaka anay ilay Satana Jesosy ka tenetra no tenenay nefa tsy nefainay fona Jesosy fona Jesosy
Menatranao zay tompo, menatranao zay Jesosy satria teny aloha vavanay tsy tanterahanay. Mifona Jesosy. Eny na teny amin'ireo namanay ankohonanay nefa tsy ny tanterahanay. Ny teny izay anao an'izao zao, ataoko izao nefa avy eo tsy vitaiko. Jesosy mifona Dada amin-drafo Jesosy. Nampanantena olona nefa tsy nefaiko izany. Mifona Dada, mifona Jesosy. Jesosy mifona afao amin'ny prison, afao amin'izany prison zay Jesosy malalo. Ka nonitra izay rehetra notenenay to malalo. Alléluia. Amen. Ny manaraka ifonantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Mazava ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mazava ny teniny ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra any amin'ny elo. Tena pijalian'ilay devoly. Tena toro-manteny izy ireo. Satria itsika mihitsy no takin'izy ireo, le tadiavan'izy ireo tomogne iverin-dalana. Hiala amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Satria raha ny teny ny servant de Dieu teo, ny teny izy hoe izay rehetra tsy mitory ny saine doctrine. Saine doctrine dia fampianarana marina tsisy kilema. Manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ka izay rehetra tsy mitory an'io fa mitory ny zavatry ny tany, mitory arena, mitory fitiavam-bola, mitory ny tenany, dia any amin'ny elo. Na izy dokotera, na titra ino misy azy, na bisopy, na mpaminany. Rehefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana, tsy mitory ny fahamarinana ho alan'olona ary, satria Jesosy no alan'olona ihany koa ry havana. Alan'olona ny esoin'olona, ny marina zany tsy tian'olona, fa ianao mijoro hatrany, na hiala aza ny fofinainao tahaka an'ireo mpianatra. Amen. Tsy maintsy lalovantsika zany raha te hiditra ny lanitra atsika. Na ny ankohonantsika tsy ho tia atsika, ny namantsika tsy ho tia atsika, tsy maninona. Fa raha vao tsika mitady tafiditra le sitraka avy amin'olona, efa mila mandiny tena malaky. Tafiditra freariana, efa mila mandiny tena malaky. Alléluia. Ny saine doctrine fampianarana marina tsisy kilema dia ny fitoriana fahamarinana. Rehefa hoe izay le teny voaraintsika teo, eny tsia hoe tsy azo atao ny fitafiana tsy mendrika dia fa eny ziska amin'ny faran'izay. Tsy mahazo manao pataloha eny hatramin'ny faran'izay. Na mangatsiaka ary ny andro, na imezan'olona ianao mangatsiaka amin'ny zipo, eny hatramin'ny farany. Izay le fampianarana marina tsisy kilema. Fa raha vao amboarinao le izy, dia izay le nahatonga an'ireto mpanompon'Andriamanitra any amin'ny elo. Tsy ho amiko, tsy aminao ne zany. Alléluia. Kristianina mandeha mifombafomba fahazarana, efa narana fotsiny ny entiny. Ifona atsika. Rehefa hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo mila misaron-doha dia misaron-doha. Alléluia. Jesosy malalo, manantona anao zay, manantona anao mibebaka hatrany, mifona zay aloha Jesosy. Fona ho an'ny tenanay. Satria zay dia mpanomponao ihany koa. Kristianina manompo anao, midera anao, manao ny asa anao. Tompo malalo,
raha tsy mandeha amin'ny famarinana izay anaro teneny Jesosy amboary Tompo, ahitsio Jesosy eo ny mivilambilana rehetra, ny tsy marina rehetra esorongoto Jesosy eo, atao voazaka ny afatra ny teninao zay, atao voazaka ny fampianarana na dia mafy aza fa izany no fanay miditra ny lanitra Jesosy, ny fampianarana tsisy kilema, ny fampianarana mijoro amin'ny fahamarinana Jesosy malalo, na ho afa-baraka izay, na ho alan'olona izay, na ho enjeny izay, na tsy ho tian'olona izay Jesosy dia atao voanaika ianao, atao voanaika ianao foana Jesosy, na ny fianakaviana iandao anay satria ianao dia niteny Tompo na misy tiany ray ny reny mihoatra tsy azo lazaina mpialatra izy misy tiany zanany mihoatra ianao Jesosy eo tsy azo lazaina mpialatra izy Jesosy eo tsy aminay nezany ka takalinay olona ianao satria izay rehefa nandray ianao dia ny mpiara manompo aminay ny rahavavinay ny anadanay ny ray aman-dreninay ariaba aseka ariaba koriaba aseka ariaba aseka ariaba sharara Jesosy mifony izay raha tsy mazaka ny fampianarana kariaba aseka ariaba sharara tao vitsoratra amin'ny farany izay na dia tena zany lalana Jesosy, na dia tena zany lalana mifona Jesosy, fona ihany koa Jesosy mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny mpaminany, ny docteur, ny évangéliste, ny kristiana, ny bishop, ny archibishop, izay rehetra mitondra titre rehetra Jesosy ny amin'ny fiangonanao, ny ministeranao Jesosy mifona ny mandeha amin'ny fomba fahazarana, mifona amin'ny fitiavan-karena, fitiavam-bola, mifona Jesosy, mifona ho an'izy reto Tompo izay tsy mitory ny fahamarinana, izay matahotra olona, mitady sitraka amin'olona, mifona Dada malalo, mifona ho ampanumponao rehetra Jesosy malalo, matahotra ny ondry hiala dia tsy samy midoro amin'ny fahamarinana, mifona Dado, mifona ho an'izy ireny amin'ny Dado. Alleluia. Amen. Vavaka manaraka fifona ataontsika ny amin'ny fisotroana toka. Mety isika za tsy misotro toka intsony. Tsy misotro toka antsika fa ny fisotroana toka nataontsika hatramin'izay. Nandeha amin'ny toerana fisotroana toka antsika. Izy itony nazavaiko an'ilay hoe fideranan'Andriamanitra. Andeha hiderany tompo dia andeha any amin'ny kabare, olona misotro toka mamy daholo ao. Dia ianao tsy mira rery koa fa mbola miaraka ampira an'izao tontolo izao. Helo miandry antsika amin'izany. Raha tsy mibebaka antsika. Satria tompontsika dia tompo tsy mifangaroharo, tsy miaroharo, masina. Vakintsika ny Samson, tantaran'i Samson. Inona ny tenin'ilay anjely tamin'ilay reny Samson, ianao tsy mahazo misotro zavatra divay na inona koa izy ity, ilay zavatra hoe ilay zavatra zany tsy mitondra fahamamona, tsy fahamasinana, satria ilay zaza masina hatrany an-kibony. Ka antsika koa tahaka an'izay, feno fanahy masina antsika, tsy afaka antsika mividy toka ho an'olona, tsy mahazo antsika mividy sigara ho an'olona, tsy mahazo antsika miaraka amin'ny olona misotro toka miteniteny foana eo. Mila bebantsika zay. Nisy taona nitenen'ny tompo tamin'izay satria tsy nahalala fa izay mahatsara ny tompo, mandalo expérience ianao dia fantatrao amin'izay, ampandaloviny an'ireny zany ianao, ahalalana hoe ay hoe izao ny azo atao, izao ny tsy azo atao. Mbola mampiditra olona misotro toka atao an-trano koa, mbola makany amin'ilay olona misotro toka namako, fa ny teny mafy anany fanahy masina hoe tsy mahazo miaroharo intsony ianao, tsy mahazo mampiditra olona misotro toka ao an-tranonao intsony. Ka raha ny hainao miteny moa azy teo dia tena marina. Ty tanantsika ty masina, tsy mahazo mikasikasika an'ireny intsony. Alleluia. Ny molotra antsika, ny tongotra antsika tsy makany amin'ny bara intsony.
afaka hoe irahan'ny tompo anao andeha hitory mihitsy. Tena hoe andeha anao tena vonona miaraka amin'ny baiboly, miaraka amin'ny micro, andeha eny amin'ny bara hitory ny famarizana indray hafa. Fa raha ohatra ka andeha anao, andeha namanao mihavita anao mba tongava aty sisa de mody ataonao ambadiky ny hoe andeha zao fa zao ny ampalalaza ny famarizana, nefa ianao tsy ampalala akory fa mbola voataony ao. Elo ny miandry, mazava ny tenin'ny tompo, tenin'ny mpanompo amin'ny teo. Elo ny miandry atsika ka hibebaka atsika amin'izao fotoana izao. Alléluia. Heverin'olona indraindray hoe miavinavina ianao, heverin'olona indraindray ianao hoe adala, fa tsy fantatrin'olona ny valera ny fanahiny, ny valera ny fanahintsika important eo anatrehan'ny tompo. Aleo very olona, aleo very akonana, aleo very zanaka, aleo very asa, toy izay very fanahy masina. Toy izay arian'ny tompo any amin'ny elo, satria izy no manary any amin'ny elo. Izy ihany koa no maka raha zay ny sitrapony. Bavaka atsika. Tompo malalo, mbola manantona anao mifony izay mibebaka amin'izao fotoana izao. Mifony eto anatrehanao Jesosy ao. Ny amin'ny toka ny sotroko rehetra hatramin'izay. Mibebaka Jesosy ny tany amin'ny boîte de nuit, nandehanako tany amin'ny namako, tany amin'ny bara, hifonako eto anatrehanao. Mifony eto anatrehanao Jesosy malalo. Ny napetroniko olona mpisotro toka, mpijangajanga tao an-tranoko, ary nandehanako tamin'izany toeran'izany. Nividianako, nitsapako toka amin'ity tanako ity, nividianako tokan'olona, sigaran'olona. Jesosy ao mifona. Mifona satria izany ataonao tempolinao masina. Jesosy ao mamindrafo. Mifona ho an'ny mpisotro toka rehetra. Mifona ho an'ny mpimamo rehetra Jesosy malalo. Araka ny teninao hoe poison, poison. Ary zany ny fiainanay raha tsy mibebaka izay. Miala ety izay dia mbola mitohy ny fiainanay raha tsy miovy izahay. Jesosy nambaranao fa ny fibebana dia miala tanteraka amin'ny fahotana, miala tsy mifangaroharo. Jesosy mifony izahay. Diovy ny tanako, diovy ny molotro, diovy Jesosy fahatempolinao masina. Mifona amin'ny toka rehetra no tsapaiko, ny toka rehetra Jesosy no tsapaiko. Na fantatro, na tsy fantatro, hibebako eto anatrehanao. Ny toerana lehako, nefa ao anatin'ny fisotro toka, fijangajangana izany olona izany, tsy mitsara na fantatro tsara izany. Fa ny fifona, ny fibebana monjena ny fananay tompo malalo. Ka vonjeo Jesosy ny fananay, vonjeo ny fananay Jesosy. Mba tsy hampangalina fahavalonay Jesosy. Mety nividy tokan'olona zay tsy tadidinay, nividy sigaran'olona zay tsy tadidinay, nandeha amin'ny toerana olona mpisotro toka zay nefa tsy fantatray. Mifona dado, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Yari. Oria baba sarana. Mamindrafo Jesosy. Eroy ny fifonanay Jesosy, eroy ny fifonanay dado. Alléluia. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika hifona amin'ny tatouage rehetra nampiasaintsika, nataontsika. Raha ohatra ka tsy nanao tatouage tsika, misy tatouage nampiasantsika. Raha nanao tatouage tsika mila manantona tsika na mpanompon'Andriamanitra na miditra amin'ny cure-dame. Ifonanao amin'izay zavatra nataonao zay, tatouage nataonao zay. Ihany koa araka nazavainy tao ny silgoma ho antsika. Tadiditsika tsara tamin'ny fahazazahantsika rehefa mihinana silgoma atsika na ny zanantsika nampanaovitsika an'ireny. Mazava ny teny hoe le esprit amin'le silgoma tsy miala. Iny afaka sasanao miala, fa le fanahy ratsy amin'le sary mipetaka eny tsy afaka miditra anatinao.
ihany koa ny soratra rehetra misoratantsika amin'ny tanantsika, sarisary ataontsika amin'ny vatantsika, mila bebahantsika zany. Ho diovin' Jesosy tanteraka ny vatantsika. Anatin'izay ihany koa ny ino anarany ity, tsy tadidiko intsony ny anarany, le ino anarany fa masina teniko, adiniko tsy manao tsony dia tsy tadidiko. Le ino anarany Jesosy teniko, le mangarangarana le bancolan, collant, satra fanahy masina, le collant anaovantsika, misy ireny misy sarisary. Dia izy tsika hoe tsy tatouage, efa tatouage iny, misy sarisary fleur, misy sarisary fleur, misy sarisary olona, misy sarisarina biby, iny esprit miditra ao anatsika. Amen. Ka ibebaka atsika amin'izay zavatra zay, bebahantsika amin'ny Tompo hanadiovan'ny vatantsika tanteraka ary tsy miverina amin'izay tsony. Avelo foana fibebahana tsy miverina tsony. Alléluia. Shakaria baba shararararara. Jesosy malalo, enina ny teninao, ny afatrao Jesosy ao, miditra amin'ny fibebahana zay, mifony eto anaty zay Jesosy malalo. Ny amin'ny tatouage rehetra nataoko tamin'ny vatako Jesosy ao tany amin'ny fahazazako, mety tsy tadidiko fa androany ianao nampatsiahy teny tamin'ny mpanomponao, ka mifony izay Tompo, mifony amin'ny tatouage rehetra nampiasaiko, nataoko tamin'ny tanako, ny sorasoratra nisoratiko, ny sary nataoko amin'ny vatako, ny anarana nataoko tamin'ny vatako, mifona Jesosy eto anatrehanao, ny kolana naovako rehetra, misy sary na tsisy sary, ifonako ibebaka iariaba zerarara, mifona Jesosy, mifona mibebaka, mamindrafo dado, mamindrafo amiko Jesosy, ny tatouage rehetra nampiasaiko, ny tatouage rehetra nanaovako Jesosy tamin'ny siligoma nohaniko, mifona Jesosy, afao a Jesosy, afao ny fanahiko Jesosy, afao ny fanahiko Jesosy malalo. Oh Jesosy, lay dia volom-piapaganay dia ataony tsy tadidinay ny zavatra rehetra tany amin'ny fahazazanay, satria tamin'izany zay dia tamin'ny tsy fahalalana Jesosy. Iza moa ny atsiaro ny fahotana tany amin'ny taona efatra taona 5 taona, fa ianao fanahy masina kosa dia mampatsiahy, mampahalala, koa mifona Jesosy, na tany amin'ny toerana, tany amin'ny fahazazanay, fahatanranay dia maro zavatra tsy tsaronay Tompo, ka mifona izay Jesosy, mifona ny amin'ny tatouage rehetra nampiasaiko, napetako tamin'ny tanako, napetako tamin'ny tongotro, napetako tamin'ny vatako, mifona Jesosy. Ny pensila rehetra nampiasaiko Jesosy, ifonako eto anatrehanao, fona ny makiazy rehetra nataoko tamin'ny vatako, ifonako eto anatrehanao, ifonako Jesosy, ny fitafina tsy mendrika rehetra, fitafina tsy mendrika rehetra Jesosy, mifona eto anatrehanao, mifona dada malalo, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo ny sarisary rehetra natao amin'ny tare tamin'ny tsy fahalalànay Jesosy. Fony izay Tompo, asina sary fleur amin'ny tarenay, mifony izay Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Oria babababababababa, oria bashekaria bababababababa, mifony izay Tompo, manaraka ny fomba fanaon-drazana, asina point ny tarenay, tamin'io andro koa Jesosy dia nasiako point, nasiako zavatra sarisary, ifonako eto anatrehanao, oh beria bashera baba, sotra fanahy masina, sotra mampatsiahy ianao, mifona Jesosy, mifona Jesosy, oh ia babababa, tamin'ny tsy fahalalana Jesosy, amindrafo Jesosy, amindrafo Jesosy. Halleluja. Amen, amen. Hitantsika zao mampatsiahy io fanahy masina, voateniko teo le tsika rehetra hoe ananao izay mihitsy zay tamin'izany fotoana zay ne, le manao dia avy any amin'ny faritra atsimo dia manao manisy ina moa ty, asina point lokomena eo amin'le, eo anelanelan'le maso anankiroa io, dia asina sary kintana, dia asina raherahena le izy, efa sary reny, apetatsika amin'ny vatantsika. Amen.
Ka misaotra ny tompo nampahatsiary zay ary ifonatsika teo anatrehany. Amen. Ifonana manaraka, ifonatsika amin'ny tompo ny menaka nampiasaitsika. Riavana tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay tena tery. Menaka nampiasaitsika izay te hanovantsika ny tarentsika ho fotsy. Alleluia. Ibebahantsika amin'ny tompo zany. Raha antsika tsy faly amin'ny vatana izay namboaran'ny tompo antsika na mainty na ina ny couleur ny menantsika dia mijanona amin'izay. Fa raha antsika mbola manala araka ny teneniny teo hoe manala hoe manala tasy amin'ny tarehy, manala avelao fa ny tompo na sy ho zavatra naturel fa raha tsy hoe ny ndraindray tsika mampiasa an'ireny zany atsara tarentsika ho fotsy tahaka vazaha dia endahina ny vatana ny tarehy mazava ny teny mpanompony teo hoe endahiny devolo koa ny vatantsika tonga any amin'ny elo. Ka izay rehetra nataontsika tany amin'ny fahazazana, tamin'ny fahatanorana, tamin'ny tsy fahalalana, ibebahantsika. Raha antsika mbola ao anatiny zany dia mila miala. Tsy maninona mihitsy ho vatantsika na tsy asiana menaka. Tsy maninona zany. Amen. Ohatra ampiasa menaka anao hanova ny vatanao fa otanao anatrehan'Andriamanitra. Hafa koa raha sendra hoe misy zavatra hoe blessé anao na koa hoe misy zavatra hoe vakivaky ohatra fomban'ny olombelona zany, afaka asianao menaka iny mba hikatona le vakivaky na ohatr'izay na amin'ny tongotra sasany. Fa le anao le mampiasa menaka hanendaka ny vatanao tena fahotana atrehan'Andriamanitra ary mahatonga antsika ny fahaverezana. Rehefa natao fotsy ianao dia fotsy, mainty dia mainty, mena dia mena. Ary rehefa misy tasy aza sahirana hanendaka an'iny avelao satria miendaka tarehinao io raha ohatra ka sinondrano. Alleluia. Afaka antsika hifona. Jesosy malalo, fona hito anatrehanao tompo malalo. Ny menaka rehetra nampiasaiko, menaka manendaka ny vatako, manendaka ny tarehiko, nanendaka ny vatako teo fotsy tamin'izany fisainako zany Jesosy. Hitanao tamin'izany fotoana zany nanao an'izany Jesosy. Nampiasa menaka aho teo fotsy, teo tsara, te hanamboatra mihoatra amin'izay nanamboaranao ahy. Mifona Jesosy eto anatrehanao, mifona Dado, mifona menaka rehetra nampiasaiko, nanendaka ny vatako, nanendaka ny tarehiko, nanafotsy ny tarehiko. Mifona Jesosy, mamindrafo Jesosy ny poudre rehetra nampiasaiko. Mifona Jesosy, mifona eto anatrehanao Jesosy. Fona izay tompo malalo, fona eto anatrehanao. Ny lokomena nampiasanay, ny poudre rehetra nampiasanay mba tia tsaratsara rio tarehinay. Mifona Dado, satria izay tsy afaka manova, tsy afaka manamboatra, tsy afaka manao ninina amin'io vatana io satria ianao no nahary anay. Jesosy mifona izay raha tsy nakasitraka ny vata izay nanamboaranao anay, ny tarehy izay nanamboaranao anay. Jesosy mifona Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy. Ka tamin'ny fotoana rehetra tsy fahalalako nampiasa menaka Jesosy hanatsara ny tenako dia bebako eto anatrehanao Jesosy. Enoy ny fifonanay, enoy ny fangatanay, ny fifonanao any fananay mba ho afaka Jesosy, mba ho afaka tsisy hampangano fahavalo anay Jesosy malalo. Mamindrafo Jesosy, andreo namanay maro mba ho anatin'izany Jesosy. Ao ny ankohonako, ao ny rahavaviko, ao ny namako Jesosy, mbola ho anatin'izany. Mampiasa menaka manendaka tarehy, mahafotsy tarehy Jesosy.
Jesosy mifono ho an'i Israely, mifono amin'ny tsy fahalalany. Fa ianao ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany, mahatonga ray fandringanana ny tsy fahalalana i Jesosy. Koa mifono mibebaka izay, mifono mibebaka eto anatrenao Tato. Alléluia. Amen. Ny selily farany prison zay niteneniny dia ny amin'ny musique moderne. Musique moderne, musique profane, musique malaza. Dia mandihy tsika dia miaino an'ireny, tsy voatery mandihy ihany fa ny miaino. Mihaino hiran'ny fiderana ianao, avy eo anao mbola mihaino hiran'izao tontolo izao ihany koa. Tsy azontsika fangaro Jesosy. Tsy azontsika fangaro. Rehefa hira fiderana dia hira fiderana. Rehefa Jesosy dia Jesosy. Fa rehefa afangaronao ilay izy, dia izy ary no arahinao Jesosy sa Satana. Satria hitantsika ilay fizarana zaraiko ihany koa teto momba ny fiderana. Satana dia rehefa izy mipetraka eo amin'ny trôniny dia hiran'izao tontolo izao ireny ny rana hiderana anazy. Ka raha tsika mihirana ireny dia hirany Satana no iraintsika. Raha tafiditra any anatin'ny telefonina hiran'izao tontolo izao, fafao hampangany Satana anao. Za talohatra zany satria mbola nanomboka tamin'ny fanarana ny tompo, sady misy hira zao toa zao ny hirany fiderana. Fa ny tompo nanala tsikelikely, tena hoe fafana tanteraka amin'ny telefona antsika ny hira zao tontolo zao, ary tsy mila miaino an'ireny intsony isika. Raha sendra tsika nandalo amin'ny toerana misy hira zao tontolo zao dia malaky tsika mifona mibebaka amin'ny Jesosy ho dioviny amin'ny rano ny sofintsika. Amen. Ilatsika mifona mangataka andany Jesosy. Manahaka zao ampiasananay misy indraindray mandefa mihaino radio zareo zany dia misy hira zao zao. Fa tout moment zao mangataka rano Jesosy. Mangataka rano Jesosy. Anadiovan'ny sofiko. Alléluia. Ka ny tompontsika ny tompo tsy mifangaroharo. Hitantsika ny fitsovavam-belona teo hoe entiny mandihy le devoly forseny, na mety ianao manaiky ianao na tsy manaiky. Forseny. Dia ataony tena hoe brutal be hitondrany ianao mandihy. Entiny amin'izay hitondrany ianao. Ireo rehetrarehetra fitsovavam-belona ireo dia ao anaty baiboly daholo. Nahitatsika kamba le thème sy ny ten'Andriamanitra nomeny teo. Atsika afaka manoratra any an-trano, afaka mamaky ny baiboly tsika. Tsisy analana, tsisy anampiana. Ny mahatonga any amin'ny elo, raha tsika vao miala an'io tenin'Andriamanitra io dia any misy atsika. Misy fahotana 300, misy azafady, misy prison 365 ngamba zay. Ça fait misy prison 365 prison fahotana. Zay le mitaky le fahamasinana tanteraka. Raha sitrapon'ny tompo mbola hijeretsika koa le fijorovam-olombelona nitondran'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tany amin'ny elo, any amin'ny royaume de ténèbres. Ny zavatra rehetra ataon'izy ireo any. Raha sitrapon'ny tompo. Fa misy ny entin'ny tompo nampalalany any amin'ny elo, ny prison, isaky ny prison any amin'ny elo, ny mahatonga antsika any amin'ny elo na zavatra kely ary. Satria tsisy fahotana lehibe na kely anatren'Andriamanitra. Iavana, teriny lalana verina foana, fa izay maharitra hatramin'ny farany, izay mihazona ny tompo hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Ifona atsika zany ho an'izay rehetra hira rehetra nenontsika hatramin'izay, ifandehanantsika tany amin'ny spectacle, nandehanantsika tany amin'ny cabaret, ny hirana raha tsika ny olona malaza tiatsika. No tsy manaraka an'ireny intsony tsika. Ohatra tsika tena tiako Céline Dion, tena tiako ihany. Tsy azontsika atao intsony satria ny fanahintsika miaraka amin'ny makany koa.
Michael Jackson, mpira malaza, dia mbola tsy afaka mbola meno an'ireny. Mpira an'izao tontolo izao eran'ny Madagasikara, mbola meno an'ireny tsika, tsy ariavana. Esora ao anaty telefaonitsika. Hiampangany satana tsika zany. Tsika milaza fa kristiana sady mpanompo ny tompo. Tsika milaza manara-dian'i Jesosy. Nefa mihaino an'ireny. Ny mpihira an'izao tontolo izao sady mihira an'izao tontolo izao dia tsy azontsika hinoana intsony. Mihira an'izao tontolo izao sady mihira fiderana. Izy ary ny anazy. Satana sa Jesosy? Nisy fotoana Black Nadia mihira sady mihira ny fiderana izy mihira an'izao tontolo izao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Nisy fotoana nanaraka an'izay nihira an'izay fa tateoriana naran'ny tompo amin'izany rehetra izany. Ka mila bebahantsika. Tsy hoe malagasy izy dia hoe tiako zay tsisy ifangaroantsika. Bebaka antsika. Jesosy malala ao mifoana eto anaty trenao Jesosy. Ny amira an'izao tontolo izao rehetra nohenoiko. Ny dinin'izao tontolo izao nataoko. Jesosy ao zaza mety izay tena tia mandiha ny nandio ny satana. Jesosy ao mifona Jesosy. Mifona tato. Nandio ny satana tany amin'ny boîte de nuit, tany amin'ny toeram-padihizana. Oh Jesosy ao mifona. Fona Jesosy mampatsiahy ianao hibebaka amin'izany. Mampatsiahy ianao hibebaka amin'izany tompo malala. Mifona Jesosy ao satria tena tidira izany Jesosy. Fona bebaka eto anaty ianao. Nampifangaro anao tamin'izao tontolo izao a Jesosy. Ny hira fiderana nataoko fandihizana izao tontolo izao mifona Jesosy. Midrafo Jesosy. Mifona tata malala. Jesosy fonjeo ny fanako Jesosy. Fonjeo ny fanako tata malala. Mifona mihira rehetra nohenoiko hatramin'izay nakafiziko. Nisy hira nakafiziko ny ohatra anao Jesosy. Mifona eto anaty ianao. Ny hira zao toy izao mpira vazaha, mpira gasy. Mifona eto anaty ianao Jesosy. Nifankafizako ny hira Céline Dion. Nifankafizako ny hira Lori. Nifankafizako ny hira Britney Spears. Mifonako eto anaty ianao. Nifankafizako ny hira zao tontolo izao. Ny Black Nadia. Ny Tsiliva. Maro ny mpira gasy nakafiziko Jesosy. Ka hifonako hibebako eto anaty ianao. Mifona tato. Midrafo Jesosy. Satria Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao. Andriamanitra masina ianao. Tsy mifangaroharo ianao. Koa mifona Jesosy. Mamazivazy ianao zay indraindray. Mamazivazy ianao zay tsy mihaino anao Jesosy. Mifona tato. Mifona ihany koa ny hira rehetra nohenoinay tsy amin'ny tsy nataonay hoe atsitrapo zany Jesosy. Fa sendra nandeha amin'ny bus zay dia tafaheno an'izany ka hifonanay. Diova amin'ny ranao ny sofinay Jesosy. Tany ampiasana nandalo zany hira zany. Diova amin'ny ranao ny sofinay Jesosy. Sasao ny sofinay Jesosy. Sasao ny sofinay tata malala. Amindrafo Jesosy. Amindrafo aminay tompo. Mifona amin'ny tanako izay nampiasako tamin'ny diny zao tontolo izao. Mifona amin'ny tongotra izay nampiasako amin'ny diny zao tontolo izao. Mifona amin'ny lohako izay nampiasako amin'ny diny zao tontolo izao. Mifona amin'ny vatako izay nampiasako amin'ny zao tontolo izao. Mifona amin'ny vatako Jesosy eo. Ny fitombena nampiasana tamin'ny diny zao tontolo izao Jesosy. Ny reary amin'ny fahaizana dy. Mifona Jesosy. Mafiriary anao a satana zany fatsoanao. Ka mibebaka eto anaty ianao. Andeha teny ankalamanjana. Andeha tany amin'ny boîte de nuit. Hifonako. Hibebako eto anaty ianao Jesosy. Diovo ny tenako manontolo Jesosy. Ho masina ho anao rery ihany. Masina ho anao rery ihany. Masina ho anao rery ihany. Saotra Jesosy. Alléluia. Amen. Anatin'ny fifadikana tsika izay narao fifadikana. Alléluia. Andro faharoantsika androany dia isaorantsika tompo zay angataka ny rano Jesosy tsika. Afafintsika ny rano Jesosy amin'ny tenantsika, amin'ny vatantsika. Afafintsika ny dioviny amin'izay amin'izay rehetra fibebana rehetra nataontsika teto. Alléluia. Ary angataon'ny rano Jesosy anamasina, anamarina anao. Sotroiny rano Jesosy anadio anao tanteraka. Ary amafa ny anarantsika any amin'ny boky ny fiainantsika hita. Izay rehetra ny ampangany satana atsika. Misy ny zavatra tsy voatontsika ny bebahantsika. Angatantsika ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy amafa ny anarantsika amin'izao ora sy fotoana izao.
Jesosy malalo mangataka ny ranao zay Jesosy anadio anay ny bebaka zay teto Jesosy tamin'ny teny rehetra nomenao tamin'ity androandroany ity mba anadiovanay ny fananay Jesosy ao anatrehanao mba ho marina sy masina ao anatrehanao ngataka ny ranao Jesosy anadio ny lelako ny masoko ny sofiko ny tanako ny tongotro ny fisainako ny lohako diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko angatakatsaka ao anatrehanao Jesosy ary ho voadio voavela ny eloko Jesosy malalo Tompo ninina ny ampangany fahavalo anay lay satana mpiapanga nanoratra ny anarako any amin'ny fiaina tsy hita amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy ny ranao lay masina ny ranao ny tety atao Kalvari mamafa ny anarako any amin'ny fiaina tsy hita Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao ny anarako Jesosy mba tsy ho hita intsony ny anarako Jesosy ka ny anaranay ho voasoratra any amin'ny boky ny fiainana Jesosy malalo izany no fanirinay ko mangataka ny ranao anadio anay tanteraka ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ho afaka amin'ny loto rehetra ka andehananay amin'ny fahamasinana manomboka izao andehananay amin'ny fahamarinana manomboka izao ary zay rehetra ny bebanay teo dia tsy verenanay intsony ka dingana vaovao no raisinay Jesosy dingana vaovao no raisinay mba ho ianao raha misy olo amin'ny Kristy dia olo vaovao izy ka olona vaovao zay manomboka an'io Jesosy olona vaovao zay manomboka an'io Jesosy malalo olona vaovao ka zay rehetra ny bebanay tsy verenanay intsony tsy miverina amin'izay fa nalona izay Jesosy malalo fa olona vaovao aminao zay zanakao zay mankatoanao zay mandeha araka ny hitsiny eo anatrehanao zay Jesosy ahita fity eo anatrehanao zay Tompo malalo Tompo vavaka manokana anzay rehetra Jesosy mbola ao anatin'ny voafatopatotra ianao no anafaka tanteraka Jesosy ny herin'ny rano no anafaka tanteraka Jesosy satria misy mangetaeta amin'izao fotoana izao misy mangetaeta no any amin'izao fotoana izao Jesosy afao ny voafatry ny fijangajangana afao ny voafatry ny toka afao ny voafatry ny lainga afao ny voafatry ny Jesosy ny fitiava ny hira n'izao tontolo izao afao Jesosy ny mbola Jesosy tsy nandray anao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany Jesosy malalo dadanay malala ianao mihaino vavaka ianao mihaino fitaraina anay ianao Jesosy amin'ity ora sy fotoana ity fantatray fa eto ianao manatrika anay ary mihaino ny fifonana sy ny vavaka rehetra nasandatra teto malala Halleluja Saotra ndrindra fanay masina fanadiovanao amin'ny ranao saotra fanadiovanao ranao Jesosy Halleluja Amen Amen hidra combat spirituel atsika zay rehetra ny fonatsika teo nangataka ny rano Jesosy tsika ny afo ny fanay masina nangatatsika amen ny vatatsika manontolo satria mila afo izao ianao mila afo mirehitra izao ianao ariaba sheka ariaba baba shararara oriaba baba shararara ny afonao fanay masina hidiny eto ny afonao fanay masina irotsaka eto ny afo ny fanay masina ny afo ny fanay masina amen ny lohanay ka hatrany amin'ny tongotra ny afo ny fanay masina amen ny lelako ny masoko ny tanako ny tongotro ny afo ny fanay masina hidiny eto amin'izao fotoana izao yariaba sheka ariaba baba ny afo ny fanay masina meno amin'izao trano izao ny afonao fanay masina lay mandoro mandrava ny asan'ny satana rehetra satria efa nomenao anay ny Yesu ny fahefana ka eto zay dia hitsangana androka ny asan'ny maizina androka ny asan'ny devil rehetra ho raisinay ny sabatra ho raisinay ny fahefana zay nomenao amin'ny Efesianina 4:9 satria zay tsy miady amin'ny nofo amandra fa miady amin'ny fanay ratsy eny amin'ny rivotra dia ilay devil satana ka raisinay ny fiadina rehetra raisinay ny hery rehetra zay nomenao anay Jesosy mararo tsy nomenao fanay osy izahay fa fanay mahery ianao zay atao anatinay Jesosy Halleluja Amen amin'izao fotoana izao tsika androka ny asan'ny devil rehetra lay devil mpiapanga atsika andro manalina riavana miapanga atsika foana satana jour et nuit izay rehetra ataotsika dia eo izy
raisitsika ny hery ny fahefana izay nomeny Jesosy atsika teo. Androatsika ny devolony fijangajangana rehetra izay mahatonga mamatotra atsika tsy ho afaka amin'izany. Mahatonga atsika mamatotra tsy ho afaka. Afaka atsika raha mangetaheta ry havana. Afaka atsika manafaka atsika ny tompo. Ka amin'izao fotoana tsika androka ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny maiza mitondra fijangajangana, mahatonga atsika ho tafalatsaka amin'ny fitiavana lehilahy. Haleluya. Roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Jesosy malalo. Eto dia androka ny fanahy ny fijangajangana rehetra, ny fanahy manambady rehetra, ny fanahy manambady amin'ny torimaso, ny fanahy izay hitanay rehetra ny lehilahy izay mbola tsy ritinay. Jesosy malalo. Ongoto alaviro aminay izany Jesosy. Aniasa ny fanahy fijangajangana rehetra efa afan'ny Satana dia efa dorana amin'ny ranao. Dorana miafinao. Dorana amin'ny ranao. Dorana miafin'ny fanahy masina. Miala miongotra tsy manan-kery amiko. Tsy anananao fahefanao fatempolo ny fanahy masina. Ny fanahy manambady rehetra izay alefanao anaty torimaso. Raviravana misabatra mahery Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Dorana amin'ny raha Jesosy. Dorana amin'ny raha Jesosy. Any andavaky ny elo. Any anjara toera misy anareo. Any fironganetanareo. Ento fironganetanareo. Tsy anareo fahefana ny tenako. Satria efa nanolo tenan'i Jesosy. Efa ny Jesosy ny fiainako. Efa ny Jesosy ny momba rehetra. Tsy ananareo fahefana. Miala ny fanahy fijangajangana. Miala ny fanahy fijangajangana. Miala ny fanahy fijangajangana. Miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fijejejona. Miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fitsiritana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miongotra tsy manan-kery. Dorana amin'ny anaran'i Jesosy. Yariaba shekaria baba. Horiaba shekaria baba. Heraba shekaria baba. Shararararara. Hallelujah. Amen. Manaraka. Hallelujah. Bolandroka atsika. Mbola anatin'izany ihany ny devoly fijangajangana be dia be ny devoly fijangajangana. Mahatonga anao mitsiriritra, mahatonga anao mitsiriritra ny hafa. Mahatonga anao te hanana hoe manambady ana dia anambady koa. Tapao ny asan'ny nofo rehetra ry havana. Asan'ny nofo zany misakana anao tsiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Kiariaba sarababa. Devoly dia pandainga. Ary izy tsy avy raha tsy angalatra mono. Matetika misy ny dokotera milaza hoe rehefa anao tsy miaraka amin'olona dia izay mamparary ianao io. Aza mety ho fitahiny devoly tsika laingany Satana. Haleluya. Firitaona zany tsy hoe mirehare firitaona tsy niaraka amin'olona tsy maty tsy lasa dala. Izay le laingany Satana. Toero ny devoly dia andositra anareo izy. Toero. Afaka manohitra atsika raha feno herin'ny fanahy masina. Afaka manohitra atsika. Amen. Ka androka atsika ny fanahy fijangajangana mitondra atsika, atonga atsika tsy hijanona hoe tsy hiaraka amin'olona. Ka mahatonga atsika mandeha etsy sy eroa. Ajao ny tenanao satria tempolo ny fanahy masina ianao. Mahatonga anao maimaika ny anambady, ny fanambadiana dia mila ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika ny fijorovolom-bela teo, ny ankopla tsy vita vodiondry, tsy vita soratra, tsy vita mariazy dia any amin'ny helo. Toero, roahy amin'ny anaran'i Jesosy. Manokana tena ho an'i Jesosy. Ianao le fofombady hiakatra ho any an-danitra. Ianao le fofombadin'i Jesosy. Zany hiakatra any an-danitra zany mila masina. Fofombadin'i Jesosy zany tsy mifangaroharo, tsy miharo. Roaho esory alaviro anao. Raha misy mitaritarika anao, hanaraka ny fanao zao tontolo zao, hanaraka ny fanaon'izy ireny miovaova lehilahy, hanaraka fanaon'izy ireny mampiasa fanafody, mampiasa pilila. Ty koa misy fanabezana iza, ty tsy mahabevoka, ty ohatra zao, ajao ny tenanao. Ajao. Aza manaraka rehefa fandriky ny Satana ngeza be. Atonga antsika any amin'ny fahaverezana. Amen. Haleluya.
ka zao fotoana zao ho ravoravatsika zany rehetra zany ho toheritsika ka manomboka zao ianao tapa-kevitra tanteraka tsy hanaraka an'ireny misy mitaona anao ndao misy film ty ndao jery film porno za tsy mijery an'ireny tsony fa za efa masinao Jesosy tsy mamenatra zany satria ny lalana andehananao hiakatra any an-danitra hariavashe hariababa halleluja halleluja amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toa velona avy Nazareta mbola androako ny fanahy fijangajangana rehetra ny fandrika velam-pandrika anao Satana izay andavonao tanora maro rava ny fonga rehetra anao rava amin'ny anaran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy Kristy toa velona avy Nazareta ento foronganentanao ny pilily rehetra ampiasainao ento any amin'ny elo halleluja ny fanabeazana rehetra izay paritaka anao rava torana amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy pamitaka ianao pandainga ianao any andavaka ny elo any anjara toerana misy ianao bababasharabababababa ravana mera Jesosy Kristy toa velona avy Nazareta ravana mera Jesosy Kristy toa velona avy Nazareta miala ny asan'ny nofo rehetra mioditra ny asan'ny nofo rehetra miala ny asan'ny nofo rehetra hariabasheka hariababababa anombo ny nofoko miazy fijalianao Jesosy omboy ny nofonay miazy fijalianao Jesosy aniasa Satana zay mampiasa ny nofonay hirendrarendra anao filalo zao tontolo izao anaraka fanao zao tontolo rava amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny masoko miala amin'ny sofoko miala amin'ny lelako miongitra amin'ny anaran'i Jesosy hiariabashera baba ny kapoty rehetra ampiasanao torana amin'ny ran'i Jesosy rava fanafody rehetra ampiasainao rava amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy aradavaka fanabezaraiza rehetra ampiasainao tsy sabidina amiko amin'ny anaran'i Jesosy eto forokarehetanao rehetra any andavaka lelo any anjara toerana misy anareo miandry ny andro zay androdanana anareo miandry farany halleluja amen manaraka androantsika ny devoly asan'ny maizina rehetra ny halatra devoly ny halatra zay mitona antsika hangalatra zandritra zany dia mahatonga le fitsiriritana eo amintsika mitsiriritra ny vatantsika mitsiriritra ny vatantsika te hanana mitovy amin'ny hafa dia manao tao foana kolikoly dia fa halatra ry havana kolikoly halatra na itsika tsy manao anazy tsy manao an'ilay kolikoly fa atsika manaraka ny kolikoly ataony ohatra miankonantsika any ohatra raisiko ohatra misy ankonantsika misy asa ty dia mila vola be fa tahoana fa mila le vola dia fa ampidirina fotsiny efa mangalatra ianao na tsy ianao ara fa ny ray tapo aminao ka makasitraka ianao efa anatin'ny mangalatra ianao halleluja aza manaiky fitahina ianareo izy ny tenin'Andriamanitra aoka atsika tsy voafitaky ny fandriky ny Satana ao anatin'izay ny halatra ny restitution ry havana restitution dia fanonerana zavatra nataontsika ngamba mbola hitantsika ambanimbany io zavatra misy be dia be le fanonerana mila ataontsika misy mampidina taona elo no miandry atsika misy mampiakatra taona elo no miandry atsika ny taona nahaterahantsika dia taona nahaterahantsika ny vola nahaterahantsika dia mila juste ny taona nahaterahantsika mila juste tsy azo analana tsy azo anampiana satria amin'ny fotoana izay niterahantsika dia misy anjely manoratra ny andro nahaterahantsika eo koa Satana manoratra ny andro nahaterahantsika ka raha antsika mampiakatra mampidina ny taona nahaterahantsika elo no miandry antsika ry havana halatra zany vol taratasy tsy madio aleo mijanona tsy mana taratasy aleo mijanona tsy mana taratasy halleluja toy izay tsika mandainga maka taratasin'olona taratasinao iny na efa tamin'ny fahazato taona tano aminao ny taratasy momba anao aza maka ny any hafa zay tsy anao efa halatra zany ry havana tsy ako mahatonga anteny an'izany nisy olona anankiray raha vavy anankiray ny teny misy raha vavy anankiray anao passeport dia anao passeport izy dia ny taonany mila hoe ampidinina zany ho afaka mandeha amin'ny firenena hafa izy dia ilay raha vavy anankiray nefa malala an' Jesosy tsara
nefa miteny hoe ampidino ny taonanao fa rehefa avy eo anao mibebaka. Mamazy vazy an'Andriamanitra atsika, mamazy vazy an'Andriamanitra. Moa tsy fantatsika fa Andriamanitra eo akaikitsika. Eto izy amin'izao fotoana izao miaina antsika, hitany ny fotsika, hitany anatin'ny fisainantsika any. Madio ve sa maloto? Inona ny saitsainao manomboka maraina ziska harivany andro? Inona ny saitsainao alohan'ny atory? Dia izy hoe tsy azo atao raha vavy, tsy azo atao. Aleo mipetrahana tsy handeha amy étranger aiza, na tsy handeha aiza ary ianao, na tsy handeha hivena. Tsy azoko mihitsy le fiainan'ny maha-kristianina. Tsy azoko mihitsy. Manala baraka ny tenantsika tsika. Mijanona rehefa tsy sitrapony tompo zay. Toy zay ianao hanao an'izay nefa en danger ny fanahinao. Ho any amin'ny helo ny fanahinao. Ome Satana, ome. Ka amin'izao fotoana izao tsika devoly ny halatra izay mitaona antsika hanao zavatra tsy mety rehetra. Anatin'izay ihany koa ny dimy amin'ny fahafolo-karena. Ny fahafolo-karena. Mila mirestituer tsika raha ohatra ka tsy nanao fahafolo-karena hatramin'izay. Efa tsika nanolo tena nefa tsy nanao, mila oneratsika zay. Zay tratratsika, zay vitatsika. Mila mitenitsika amin'ny Jesosy. Jesosy za tsy navita, za tsy nanao dinima tamin'ny volana iny, fa amin'izao zao ny ataoko. Halleluja. Ty atokako anao. Mila manao dima isam-bolana tsika. Amen. Raha tsy nataontsika dia mangalatra tsika. Mangalatra ny volan'i Jesosy dia zay mahatonga atsika foana tsy tonga amin'ilay tanjona izay tondra ny tompo atsika, satria misakana ny lalana izay andehanantsika iny vola Jesosy tokony alohantsika iny. Amen. Ka androka atsika zany devoly ny halatra izay misakana atsika, izay misakasakana atsika tsy havita ny asan'Andriamanitra, izay misakasakana atsika tsy havita ny dimy ny fahafolo-karena n'Andriamanitra. Oravatsika amin'ny anaran'i Jesosy ka hisokatra ny lalana rehetra. Oneratsika izay rehetra nalaitsika. Ao anatin'izay ihany koa ny kolikoly izay rehetra nataontsika, izay rehetra mbola tarihany atsika. Satria indraindray tsika le mitady voninahitry ny tany dia tafalatsaka amin'ny kolikoly, tafalatsaka amin'ny zavatra maloto. Toero ry havana, toero. Fa na ambanimbany ary ianao androany, aizory ianao ahita ny voninahitra Andriamanitra. Na dia hitsakitsahana ary ianao androany tsy maninona, na tsy hitan'olona. Fa tsika ankehitriny mihazakazaka te hitovy amin'izao tontolo izao. Fandroka ao atsika rery, fandroka ao an'ny kristianina, fandroka. Herabashekariabababa, Jesosy malalo. Izay dia andoro ny asan'ny fanahy halatra rehetra, ny devoly ny halatra rehetra Jesosy. Izay mitondra anay mikolokolo, izay mitondra anay tsy havita ny fahafolo-karenanao. Rava ny asanao Satana, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Miala ny fandroka rehetra fafinao, ny fandroka rehetra lefanao, ny fandroka ataonao amin'ny ankohonako, ny amin'ny tenako. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Atsipana andavaka irelo, atsipana andavaka irelo. Rava ny asanao fironganetsanao rehetra, tsy ambinina, tsy manakery. Devoly ny halatra rehetra izay mitaona anay angalatra, izay mitaona anay angalatra. Rava, miala amin'ny tanako, miala amin'ny tanako, miongotra amin'ny tongotro, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Kiariabashera baba, ny tanako atao hiteran'i Jesosy, ny tanako atao ny voninahitra Jesosy. Jesosy malalo, ongoto esoro anatinay, ny fandroka atao Satana rehetra, devoly ny halatra rehetra. Rava ongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra any andavaka ny elo. Ariabashekariaba, koriabababababa, koriabashekariabababa. Rava amin'ny ran'i Jesosy ny asanareo rehetra, firongana entanareo rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny devoly ny halatra rehetra izay miapanga anay, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitaona anay hanao zavatra tsy mety, rava, miala amin'ny fiainako, miala, miongotra, miala, torana amin'ny ran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Riashekariaba. Oria bababa shararararararara. Oria bababa, vonintseo ny fananay Jesosy, vonintseo ny fananay Jesosy malalo.
Yariaba shekariaba baba. Oh riaba shekariaba baba. Tsy tafalatsaka mifadiky satana izay. Tsy tafalatsaka mifadiky satana am'izao fera zao Jesosy. Satria be dia be ny velam-padika izay velariny. Oh riaba shekariaba baba. Hoy ianao toero izy. Tiadositra nareo. Mila manohitra antsika riavana. Mila manohitra antsika. Satria ao anatsika ny herin'ny fanahy masina. Ao anatsika. Raha manao an'izany ny olona ianao afaka tsy manao. Raha manao an'izany ny olona ianao afaka miteny hoe tsy maninona na lasa mahantra aho. Halleluja. Halleluja. Amen. Raha misy zavatra nataontsika, nanova anarana antsika, nanova, raha ohatra ka ny anarana nanova antsika zany rehetra zany dia faute daholo, halatra daholo zany. Mila mibebaka mihitsy tsika mangataka famindram-pon'ny Tompo. Ohatra ny anarantsika niova tany amin'ny commune ny daty ny heure, ny daty ny taona azafady. Indraindray iny zao tsy afaka rehetra ka fa betsika tsy afaka hovaina intsony. Satria mety hapiditra prison sy ny sisa tsy haiko. Fa ianao mangataha amin'ny Jesosy midira ianao mihitsy hoe cure-dame, mifona mibebaka. Dia ny Tompo ny fanahy masina hitarika anao. Ny Tompo hamela anao. Fa raha misy zavatra azonao restituena, hoe averina dia mila averina. Hitantsika amba ny fijorovam-bolamena izay nitenen'ny Tompo tamiko ny amin'ny zavatra nalaiko. Mila averiko. Mila naveriko. Ary naveriko ny vola. Naveriko. Halleluja. Na zavatra tany alohany raha tadiditsika, mila averintsika. Na amin'ny ankorantsika io tsy hotentsika hoe ankorantsika nefa tsika fa teny lalaitsika nangalarintsika dia efa halatra zay. Mila averina. Amen. Na ifonantsika amin'ny ankonanao. Avoenao zay zany tiany Tompo hoe le zavatra nataonao teneninao mihitsy anafahan'i Jesosy ianao. Satria araka ny hazavain'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoe miditra antsika amin'ny cure-dame nefa tsy tenenitsika le zavatra nataontsika. Anao personnel anao zany mila teneninao tsirairay ohatra ka tadidinao. Za nanao an'izao Jesosy, tia nataoko Jesosy, mibebaka eto anaty ianao. Amin'iny voafafa tsirairay izay rehetra nataonao. Amen. Alléluia. Nisy rahavavy anankiray efa aman-taony maro, satria izay tamin'izay tao anatin'ny fiaraha-mivavaka dia nijoro vavolombelona za tamin'izay ny amin'ny ny tenen'ny fanahy masina amiko hoe avereno zavatra nalainao na vody fanjaitra ary ka tsy anao dia avereno avelao. Raha ohatra ka hoe efa simba iny zavatra iny onero. Amen. Dia ilay rahavavy tamin'izay fotoan'izay naheno an'iny izy dia nampatsiahivo ny fanahy masina azy. Misy olona fa tany aman-taonany, fa tamin'ny fahazazany izy nefa efa lehibe, tany amin'ny fahatanorana azafady. Nisy olona discounty, tsy tadidiko loatra le izy fona fanahy masina, tsy tadidiko loatra fa arakaraka fitadivako anazy zany nandefa vola ho anazy le olona fa discounty lasa ny ohatrina 10 millions na 5 millions tafiditra amin'ny compte nefa tsy zay ny arakaraka an'le vola ny ilainy. Dia gagabe izy, tsy dia tadidiko firy ohatr'izay le izy tafiditra amin'ny volan'ny banky fa le izy tsy volany nefa le olona fantany. Dia io zavatra io nampatsiahivo ny fanahy masina azy. Nampatsiahivo ny fanahy masina rehefa za nijoro vavolombelona tamin'izay nampafantatra le zavatra nitenen'ny Tompo tamiko. Dia nikasiany fanahy masina koa izy tany. Nahatsiaro an'iny vola iny. Tsy voatery alohanao rehetrarehetra le zavatra fa zay tenena nikasian'ny Tompo anao. Zay tsapanao tenen'ny fanahy masina anao. Avereno. Natsapa izy nibebaka izy an-dranomasina, nampatsiahivo fanahy masina azy dia le olona efa tsy zavatra tsisy tsaroana satria le olona efa antitra aza. Temony azy ngezabe ke le olona efa antitra
de tsaroany le zavatra le vola zany tsy tokony ny ohatra le vola nefa izy tsy naveriny le izy zay ngamba le izy de tadidiny le izy nampatsiahy tompo azy de naveriny naka vola zany izy zay tratrany zay azony naverina am'le vola naveriny any am'le olona nanoratra izy nandefa message hoe zao ifona aminareo aho de alefako zay azoko alefa zany onerako gaga be le olona satria tsy tanatin'ny sainy le olona tsony zay le fiasan'ny fanahy masina riavana na ny zavatra efa elany ary apatsehiviny atsika apatsehiviny na zavatra kely na zavatra lehibe izay mety avery atsika any amin'ny elo amen am'izay ny danger ny tsika raha vao tsika tsy mandeha famarina tsy afaka miady ho tsika Jesosy tsy afaka miditra tsiatra ho tsika Jesosy fa le tsika mandeha amin'ny famarinana miady vatra amin'ny Jesosy arovy a Jesosy ambino a Jesosy tsy tafalatsy izy iny Jesosy miaro atsika mandefa ny anjeliny amen gaga be le olona zao izy mbola tsy nahita mpanompon'Andriamanitra tahaka anao zavatra efa tamataona tsy raha teritreritrinay io izy hitatsika amin'izany zany le fiasan'ny fanahy masina halleluja ka ankehitriny tsika mbola ao anatin'izay ihany teo tsika nandroka ny devoliny halatra reo manko fandroka ao atsika daholo reo tsy voatery le mangalatra zavatra ngeza hitatsika vola hanina ao anatin'izay tsy voatery reny ihany fa na le zavatra ataontsika ambadibadika efa halatra voalaza teo taratasy kolikoly manaiky tsika hoe hiditra hiasa atao gendarme ty zanako ty de mandoha vola be fa kolikoly zany satria tsy fahaizany le zanako ao no afaka gendarme de ny fahamanaraka ny roatsika ny devoly roasitsika koa am'izao fotoana zao zany androatsika ny asan'ny devoly rehetra de ny mba tsy hakasika atsika zany satria reny devoly reny de mipetraka eo satria raha tsy ny bebatsika na tsy roatsika izy de eo fa atsika mandroka de milefa izy miala de aorian'izay tsika mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana fa tsy hoe roanao izy de anao mipody ndray ataonao de mihezany ihany ianao tsy hiala mihitsy izy ny fifanekenana ataotsika be de be ngamba maro be ny fanekenana ataotsika tamin'ny olona na za anatin'izany nanao fanekena tamin'ny olona tsika tsy nitaterahitsika eny de eny izy ny ten'Andriamanitra tsia de tsia raha tsika ny teny hoe ndao fa amin'ny lakamisy zao ohatra za andeha anatitra anao avy anao tsy mahavita tampoka tsy mahefa zany kamo ianao de efa niala amin'ny fanekenana ataonao ianao tsy voatery miasa an'Andriamanitra ihany ao ihany koa fanekenana ataonao miasa an'Andriamanitra anisan'izany daholo tovy amin'ny fahafolokarena ihany hoe za anao an'izao anompo anao a Jesosy anao an'izao a Jesosy za Jesosy raha sitranao a Jesosy zay tena n'olo tenao anao za Jesosy raha nefa tonga le fanasitrana tsy hitako le fanoloran-tena ataonao helo ny miandry atsika raha tsy mibebaka atsika reny de devoly miafokafona daholo hitondra atsika ho any amin'ny fahaverezana atonga io devoly io raha nientsika an'le témoignage-ny voalohany de hoe les démons abatteur zafady les démons abatteur io démon io devoly io io devoly io eo misy koa ange déchu anjely lay nalavina miaraka amin'ny Lucifera io anjely io na io démon io de mitona anao zany makasitraka miteny aminao makasitraka tsy maninona nataonao io tsy maninona fa avy anao mibebaka iny le devoly abatteur sy les anges déchus zay mitona anao foana hiaina am'le fahotana de makasitraka an'iny ianao de tsisy atretrinao ny hoe avery anany ety zay le biny izy ireo Alléluia. Ka misy zany zavatra efa mahazatra atsika. Misy zavatra efa mahazatra atsika ohatra fifanekenana ataotsika zany. Resaka nataotsika avy eo le izy tsy tanteraka atsika efa ao le devoly zay, le mpiapanga zay.
mila mitandrina zany tsika milala antsika rehetra. Rehefa niteneniko ty de tanterahako. Rehefa niteny hoe ty omeko any mpanompon'Andriamanitra ty vola ty de tanterahako. Fa raha vao mivady kanina ianao zay de niala tam'le eny. De miapanga anao le tenin'Andriamanitra. Satria ihany no itsaran'Andriamanitra atsika sy itenena le devoly atsika. Hoe tsy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra va? Fa rehefa eny de eny tsy de tsy fananina anao tsy nanao ny fanekena nataonao. Izy ihany miapanga nefa izy ihany mampiditra anao am'le fahotana. Hitatsika mahadevoly mpiapanga azy. Halleluja. Ka aza tsitsina satria ny fananao no very havana. Ny fananao no very. Halleluja. Jesosy malalao. Eto zay dia androka ny devoly rehetra zay mampiala anay amin'ny fifanekena zay rehetra nataonay. Zay mitona anay, ahatonga anay ilalao fahotana, ahatonga anay hovariana ka tsy ahatsapa ny fahamarinanao. Jesosy raisinay ny Yesu ny fahefana. Androako ny devoly rehetra zay misakasakana ny fanekena zay fanataoko anao. Ny fanekena zay faniteneniko Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho velona avy Nazareta. Miala miongotra nareo. Torana amin'ny raha Jesosy. Ny démon abatera rehetra, ny devoly ny anjo desi rehetra amin'ny anaran'i Jesosy rava ny asareo foroga rehetra nareo rehetra. Yariaba shekariaba baba sharara. Oh yaba shekaria baba ni vela pandrika ataonareo rehetra, ni vela pandrika ataonareo rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Potena mieriny fanay masina, potena mieriny fanay masina. Yaba shekaria baba sharababa. Ni vela pandrika rehetra Jesosy eo andohanay. Rehefa torana amin'ny ranao, torana amin'ny ranao, torana mierinao, torana miafina, miafo ny fanay masina mandoro mandrava rava. Aria tipy nanjavaka le tsy manakely, niala ny sakasakana, niala ny fandrika, niala ny blocage, niala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fandrika amin'ny fahotana matafalatsaka amin'ny fahotana rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, miala miongotra amin'ny fanako ato, miala amin'ny fanako, miala amin'ny saiko, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Any andavaka ny elo anjara toerana misy anareo. Halleluja. Amen. Satria izy de mibanao ny fanahintsika, ahatonga antsika tsy hatadidy. Tsy hatadidy. Fa raha tsika mieno ny fijorovam-bolombelona de hitanao mampatsianao ny fanahy masina ny zavatra nataonao teo aloha. Mampatsianao misy tadidinao. Izao le zavatra niteneniko tsy nitanterahako. Iny le fanahy masina mampatsiahy iny. Tanteraho rehefa miteny izy. Ka raha ohatra ianao nieno ko misy zavatra nitsarovanao, fanahy masina mampatsiahanao zay. Amen. Mamelatra velam-pandrika isan'andro izy amintsika. Fa tsika manoatra no mpandresy. Amen. Riavana. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny fiangonana. Androka ny devoly rehetra tafiditra amin'ny fiangonana. Ny devoly ny dragona, ny devoly ny fijerijejona, ny devoly izay mitondra ny mpanompon'Andriamanitra andeha amin'ny tsy fahamarinana. Tsy miazona ny fahamarinana ka mitondra fanahy be dia be makany amin'ny fahaverezana. Ny problème tsy le pasteur ihany no any amin'ny fahaverezana, na mpanompon'Andriamanitra io ihany no any amin'ny fahaverezana, fa na le olona tariny ao ary. Zay le fariseo sy mpanora-dalàna. Izy efa misakana ny tenany tsy hiditra, ny olona koa sakanany tsy andeha hiditra. Mitandrema tsika ry havana. Mitandrema. Tsy izay rehetra milaza hoe mpanompon'Andriamanitra dia hoe avy amin'i Jesosy. Amen. Zany rehetra zany dia Lucifera mihitsy mampiditra ny esprit mauvais, ny fanahy ratsy any amin'ny fiangonana. Izy mihitsy mampiditra andrena mamandrika ny mpanompon'Andriamanitra, ka maro ny mpanompon'Andriamanitra efa voafandrika ny amin'izao fotoana izao, efa lavo amin'izao fotoana izao. Eo ihany io mpanompon'Andriamanitra eo efa tsy ao tsony Jesosy. Amen. Efa tsy ao tsony Jesosy. Efa ny vatany ihany no mandeha. Efa devoliny ao ambadika. Tafalatsaka amin'ny freariana. Indrindra rehefa tsika
mahazo olona be dehibe. Indrindra rehefa antsika mahatsangana fiangonana eto sy eroa. Ry havana, tsy fiangonana, tsy ny hamaroany olona mihitsy no hidirantsika amin'ny fanjakany lanitra, fa ny vitsika personnel, ny fiainantsika, fandehanantsika mahitsy fatahorana an'Andriamanitra. Izay no hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny lalana alehanao manahoana, ny fanarahanao an' Jesosy manahoana, mandeha mahitsy ve, tsy miankina miamaron'olona, tsy miankina mampaminany, tsy miankina maha hoe mahay tenin'Andriamanitra, tsy miankina amin'izany ry havana. Tsy ho voafitaka isika. Na io misy ositra be, na io manao fahagagana be, devoly manao fahagagana ihany koa. Devoly manome fahagagana, na afaka mandatsaka izy na afo avy any an-danitra. Ka tsy ho voafitaka atsika, tsy ho voafitaka. Misy ihany koa mpanompon'Andriamanitra tsy fantany hoe efa tafiditra amin'ny fandriky ny Satana izy. Ka mila miambina sy mitandrina foana atsika. Mitandrina foana, manao un pas atsika dia mitandrina, mandeha deux pas atsika dia mitandrina. Halleluja. Songa dia mandeha fotsiny miritarita amin'izao. Na efa marina ny olona manaraka dia mandeha fotsiny amin'izao, tsia. Attention. Mila mitandrina atsika. Mitandrina mandrakariva zao lalako zao ve mandeha mahitsy aho, sao dia efa mitongilana, sao dia efa any amin'ny hely ny tongotro anankiray. Amen. Ka zay ny mahatonga hitantsika hoe mpanompon'Andriamanitra be dehibe, izay tena hoe ampijaliany devoly, mijaly daholo izay rehetra voateny teo fa pliske ho atsika mpanompon'Andriamanitra, servante, serviteur dédié, itsika zay mitory an' Jesosy, itsika no cible voalohany andrasan'ny Satana. Raha atsika tsy mitory ny fahamarinana, nohon' le olona atahorantsika, tsy satsika amin'ny teny marina, nohon' le olona tarintsika hoe hiala amiko reto olona reto, anohitra reto olona reto. Angatsika andeha hiaraka amin'ireo olona reo any an-danitra. Tsirairaitsika miseho eo anatren'Andriamanitra, samy mandray ny valin'asantsika rehetra. Ka ny fanahinao aloha voalohany vonjeo, vonan'ny hafa. Amen. Satria izay mihitsy ny ataon'ny Satana, ny hamandroka ny fiangonana, hamandroka atsika fiangonana, hiala amin'ny fampianarana marina, ny saine doctrine, ny fampianarana manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse, tsy tonga andravany lalàna Jesosy, tsy tonga andravany io fa anatanteraka. Amen. Ka tsy hita intsony ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny hazo fijalian' Jesosy, fa lasa le zavatra ny tany no hita. Anakarena ianao, anambady ianao, anao an'izao ianao, nefa ny fanahinao en danger. Lasa mandeha amin'ny fombafomba. Tena tanan'ny Satana atsika raha vao mandeha amin'ny fombafomba sy mandeha ranofo be. Le namako zany hoe ny teny aminy le problème ny tena hoe mahontsa anao, problème amin'ny tantara izy amin'ny tokantranony. Fa zany olona zany mpanompon'Andriamanitra nefa manitsakitsaka tokantrano. Hitantsika amin'izay hoe itsika ihany no mamandrika ny tenantsika. Tsika ihany no mamandrika ny tenantsika. Omboy ny nofinao eo mihazo fijalian' Jesosy mandehana amin'ny fahamarinana ianao. Omboy ny mihazo fijalian' Jesosy. Aza mamita tena. Alléluia. Alléluia. Raha isitsika ny hesin'ny fahefana, androatsika ny fanahy ratsy rehetra izay afafin'ny Satana, ny venan'ny serpent, ny afon'ny dragon izay alefany amin'ny église, amin'ny fiangonana. Jerentsika ny fiangonana amin'izao hoe, jerentsika ny ray mpimasy manao ahoana ny fiangonana amin'izao.
za tsy manenjika fiangonana fa ny rano tompo aho ampalalany fahamarinana. Ampanetretena tena ny rano tompo aho izay na ny rany andeha ampalalany fahamarinana. Tsy za mihitsy nanova ny tenako fa Jesosy Kristy tompo. Tsy avy amiko mihitsy fa avy amin'ny Jesosy, avy amin'ny fanahy masina. Raha za manokana tsy aiova mihitsy hoe za zay mpijangajanga andeha mpisotro toka, mpandeha amin'ny boîte de nuit, mpandeha mpangalabadin'olona, ny andeha tonga de andeha hitory an Jesosy. Tsy possible zany la maha-olombelona. Fa Andriamanitra mihitsy izy ilay Andriamanitra. Halleluja. Ka androkatsika ny fanahy ratsy rehetra. Ny fanahy ratsy rehetra tafiditra any amin'ny fiangonana. Roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ianao le tsy manenjika amin'ny fiangonana, mandeha am-piangonana isaky ny alahady. Mandeha am-piangonana isaky alahady. Manontany tena tsara an Jesosy. Anontany tsara an Jesosy hoe mandeha araka ny fahamarinanao marina ve za amin'ity fiangonana ity, sao de mandeha amin'ny voie large ianao. Alléluia. Fiangonana rana fombafomba fotsiny. Amen. Na Jesosy tian'ny fiangonana, Jesosy lohan'ny fiangonana riavana, izy no mitarika ny fiangonana. Ary najorony zany ny teneny tamin'ny Petera. Fa itsika taty aoriana no nivadika, avadika n'ilay Satana le fampianarana. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges et le sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Afafitsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao any amin'ny fiangonana rehetra. Ny fiangonana rehetra maneran-tany, manerana an'izao tontolo izao. Satria Jesosy de mila fiangonana masina tsy misy pentipentina, mila fiangonana miakatra tsy misy pentipentina. Nanambarana zany izy ao amin'ny Apokalipsy, ny fiangonan'ny Sardis, ny fiangonan'ny Philadelphie, ny fiangonan'ny Laodike, ny fiangonana rehetra zay nambarany Pergamos. Nanambara izy. Aoka iaino tsika zay rehetra lazainy fanahy. Mibeba izy, mibeba. Asainy tompo mibebaka foana raha ny tenin'ny fiangonana izy. Fibebana amin'izao vaninandro farany zao. Fibebana tanteraka miala amin'ny ratsy amin'izao vaninandro farany zao riavana. Riava seka riababa. Afafiko ny ranao Jesosy. Afafiko ny ranao Jesosy amin'izao fotoana izao. Any amin'ny fiangonana rehetra, amin'ny Yesu sy ny fahefana, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, any amin'ny fiangonana rehetra, ny rano Jesosy, baba, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy afafy, any amin'ny fiangonanao rehetra Jesosy maneran-tany, ny ranonao afafy Jesosy kariaba shera baba, ka ny venina rehetra afafy ny bibilava, ny venina rehetra afafy ny dragon, ny fanahy zazavavin-drano rehetra tafiditra any amin'ny fiangonana, mitondra fialonana, mitondra ady, mitondra fiatsaram-belaty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Raisiko ny Yesu ny fiadiana, androdanako ny hery ny maizina rehetra, miala amin'ny fiangonana nareo,
miongotro amin'ny fiangonanareo, todana amin'ny rano Jesosy, todana amin'ny rano Jesosy, todana amin'ny rano Jesosy. Jesosy dia nandrodana satria nataonareo fivarotana ny fiangonana, nataonareo fivarotana ny voromailala, nandrodana izany Jesosy. Ankehitriny ihany koa Jesosy lehibe Nazareta, Jesosy Kristy ilay mahery, Jesosy Kristy tompo ilay velona avy Nazareta, mandrava ny asany maizina rehetra tafiditra any amin'ny fiangonana. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, mandrodana, mandroaka, mandrava ny asanareo, rava ny fongaretranareo, miala amin'ny fiangonanareo, miongotro amin'ny fiangonanareo, miala mpandanga, mpamitaka, miala ny fampianaran-diso rehetra, miala amin'ny fampianarana krizy rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotro amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fiangonana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, todana amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny fony kristiana, zay manamafy ny fony kristiana, zay tsy handeha amin'ny fahamarinana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotro amin'ny anaran'i Jesosy, todana amin'ny rano Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Miala nareo, tsy manam-pahefana ny dragona rehetra, ny rano Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Kerabashekariabababa, ny rano Jesosy, lay nombona atao miazijaliana, kerabashekarababa, mandory ny afinao, mandrava ny afinao, ny afo rehetra vokanao amin'ny fiangonana, rava amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy zazavavitra rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy, i rano Jesosy avavy, rava shekariababa, fafondrany Jesosy, fafondrany Jesosy, eny amin'ny ranomasina, fafondrany Jesosy, fafondrany Jesosy, koriabashekariababa, horiababa shararara. Kerabashakarababa. Apokalipsy toko 12 dia manambara fa tamin'ny rano zanak'ondry, tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry, nandrodanana, nandringanana, ary abashekarababa ny Lucifera Satana, an'ilay dragona mpamitaka, ravanony amin'ny herin'ilay rano zanak'ondry, ravanony amin'ny herin'ny zanak'ondry, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala miongotra, rava ny venina rehetra vafinao, ny esprit des serpents rehetra, mpamitaka, mpandainga, rava raisina sabatra, manapatapaka ny lohanao, manapatapaka ny lohanao, kerabashekariababa, horabashekariababa, horiababa sherarararara, miala ho fiangonana, miongotro amin'ny fiangonana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, koriababababa, horiabashekariababa sharararara, ka ny fampianarana marina Jesosy no ajorona amin'izao vanandro faran'izao. Halleluja. Amen. Amen. Androkantsika ny devolon'ny toka rehetra, ny devolon'ny toka zay rehetra mbola mitazona anao fisotroana toka, mihazona anao fisotroaka toka, yasikariabasharababa, avao amin'ny anaran'i Jesosy, toero ny devolo dia andositra anareo izy, omboy ny nofinao mihazo fijalian'i Jesosy. Afaka tsy misotro toka ianao, afaka tsy mandeha any am-bara ianao, afaka tsy mandeha miaraka amin'ny namanao etseroa anao, namanao mbola ao anatin'ny fifohana sigara sy fisotroana toka. Afaka miala amin'izany ianao, libre ianao, zay le hoe olona afaka ianao amin'i Jesosy Kristy tompo, olona afaka zany, tsisy fiaroaroana tsony. Amen. Androkantsika ny devolon'ny toka rehetra, ny poison, ny hôtel rehetra atsangany Satana, atsangany etseroany iny, atsangany ny bara, atsangany boîte de nuit, inona ny hitany? Toka, toka ny hitany. Ka rehefa anao misotro toka dia makaiza rehefa avy eo? Tafalatsaka amin'ny fijangajangana, tafalatsaka amin'ny fivarotan-tena, ratsy ny asan'ny Satana. Androkantsika ny devolon'ny toka rehetra, hoatsika amin'ny anaran'i Jesosy, hoatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Les ténèbres ont reculé, tu vas l'œuvre de la croix. L'univers qui sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange, Hallelujah, Hallelujah, immolé, Hallelujah, Hallelujah, immolé. Amen. Androkantsika ny devolon'ny toka rehetra, ny rano Jesosy nandresy
nandresy ny fahafatesana, nandresy ny asany maizina. Haleluya Jesosy. Ezay dia androka ny hôtel rehetra zay tsangany satana etsero, ny hôtel ny boîte de nuit, ny hôtel ny bara, ny cabaret zay tsangany etsero, ny spectacle ataony etsero amin'ny alalan'ny fisotroana toka, amin'ny alalan'ny fijangajangana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Arodana ny hôtel rehetra tsanganao, arodana ny hôtel rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny devolony toka rehetra miala miongotra, tsy manan-kera aty anatiko, tsy manan-kera aty anatiko, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala zay rehetra nitsapainy tanako, zay rehetra nalehan'ny tongotra ny toerana rehetra, zay feno ny fisotroana toka, miala miongotra, miala ny esprit rehetra, miala ny fanaisandoka rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy anandavaky ny elo. Haleluya. Amen. Androkatsika ny devolony tatouage, zay esprit ny fanahy zay mbola mijanona ao anatsika, amin'izay rehetra ny sorataratsika amin'ny vatatsika io, na ny tatouage nampiasaitsika, na ny silgoma napetatsika, horoatsika amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anakery aty anatsika tsony. Zany devoly zany, zay miapanga atsika. Androantsika nampatrivy ny fanahy masina zany, androantsika nampalalany fanahy masina zany. Fa iny raha iny afaka le tatouage apetaka atsika, le sasatsika dia afaka ohatra le tatouage ny silgoma apetatsika, fa le esprit le fanahy ao anatiny mbola ao. Ka horoatsika amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery anatsika satria tsika tempolo ny fanahy masina ry havana. Hariaba sheka riabababa, oriaba sheka riabababa. Ny devolony tatouage rehetra, ny devolony tatouage rehetra amin'ny akanjo nanaovako, amin'ny sary nataoko tamin'ny vatako, ny silgoma rehetra napetako tamin'ny vatako, ny sary, ny rehetra zay nataoko, ny soratako tamin'ny androko, tamin'ny tanana, tamin'ny tongotra, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy miafokafona rehetra anatiko aty, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tepolo ny fanahy masina, tepolo ny fanahy masina, miongotra ny sarisary rehetra, miongotra ny sarisary rehetra, ny collant rehetra nanaovako, miala amin'ny anaran'i Jesosy, rovitiko amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny ran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Tsy mipetapetaka aty anatiko ianareo fanahy ratsy mpandainga rehetra, torana ratsipy anandavaky ny elo. Amen, amen. Mbola androkatsika ny devoly ireo zavatra reo, jerentsika fa kely fa par esprit daholo ireo fanahy daholo ireo mamitaka atsika. Zay hoe misy 365 prison any amin'ny elo. Izany hoe démon 365. Démon prison zafady, prison 365 ça fait fahotana zany zay mila tandrematsika. Fa Jesosy ane hiaro atsika satria izay nahatonga azy teo miazo fijaliana. Hiarovantsika ny tenatsika, ny amin'ny rany lay mahery. Haleluya. Androkatsika ny devoly rehetra, ny devoly izay mahatonga atsika tsy mionona amin'ny zay rehetra nataony Jesosy amintsika. Ohatra ny volontsika nataony mainty, te handoko volomena atsika. Tarehintsika natao mainty, te ho fotsy tsika. Natao fotsy tsika, te ho mainty tsika. Natao lisy ny volontsika, te ho frisé ny volontsika. Zay le tsy mahono tena, tsy mionona, tsy makasitraka. Ny tsy fakasitrana de tsy avy amin'ny tompo. Devoly ihany koa mamitaka atsika, tsy akasitraka ny vatana zay namboariny Jesosy amintsika. Misy ohatra atsika zao namboariny Jesosy ny vatatsika, ohatra azafady amin'ny fiteny nono natao ohatra hoe normal kely, de misy ny mampitombo an'io asiana éponge. Fahotana helo miandry atsika. Ny ato amin'ny fitombenana kely ampitomboana le fitombenana. Iza atsika no andeha hanarina zay namboaran'Andriamanitra atsika. Ka izay rehetra nataony ho atsika de ifaliatsika. Na kilemaina ary tsika, na tsisy tanana ary nila tanatsika ary tsisy, misaotra n'Andriamanitra mandrakariva atsika. Ka io devoly io, le devoly mitondra atsika andeha foana, andeha hoe hitady tsy ho afa-po mihitsy zany ianao, andeha hitady zavatra foana ahasony tenanao, hitady ahasony le nofinao, nefa ty nofinao ty ho faty vovoka. Amen. Devoly ny ao ambadiky n'izany, devoly. Ka roao amin'ny anaran'i Jesosy,
doro amin'ny rano Jesosy, doro amin'ny afon'ny fanahy masina fa efa aminao ny fahefana. Jesosy malalo kiariariariari zay dia mandroka ny devoly rehetra zay mahatonga anay tsy ho afa-po amin'ny vatana io Jesosy, zay nanamboaranao anay. Rava ny asanao Satana, ny devoly miafokafona rehetra mahatonga anay mitsiriritra teo fotsy, mahatonga anay mitsiriritra teo geza, mahatonga anay mitsiriritra teo kely, mahatonga anay mitsiriritra teo lavavolo, mitsiriritra teo lisy volo, mitsiriritra teo frisé volo. Sandritra zany Jesosy dia fandrika Satana, ahatonga anay tsy onona amin'izay rehetra nanamboaranao anay. Ka miala anao Satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala, miongotra ianao Satana, mpandainga mpamitaka, miala amin'ny fisainako, miala anatin'ny foko, miala amin'ny fieritreretako, miala, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy Kristy ho velona avy a Nazareta. Miongotra ianao Satana any an-davakinelo, any anjara toerana misy ianao. Miala zay mahatonga anay tsy ankatoa andeha amin'ny famarinana, miala tsy manan-kery aminay ianao satria zay efa ny Jesosy, efa novidiny Jesosy tamin'ny rano izahay. Ka mankatoa mionona amin'izay rehetra nanaovana anay. Haleluya, miala ianao tsy manan-kery aminay. Rava ny asanao rehetra, ny velam-pandrika ataonao rehetra, ahatonga anay tsy ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Miala devoly mpandainga, miala ny an-davakinelo, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, amen. Teneno mihitsy, teneno zay misakana anao mahatonga anao menamenatra. Tendra menatra ianao, anao fitafiana, anao roby, anao saron-doha, menatra anao an'izany. Jesosy efa tonga tety izy hamonjy izao rehetra izao, efa azo atao izao rehetra satria andro ny fahasoavana. Fandrika ny Satana ry havana, fandrika velam-pandrika be, zay le démon abatteur, lay ange déchu, lay anjelina zera niaraka amin'ny Lucifera, hamitaka atsika, ahatonga atsika hijanona foana. Tsy manina fa lasa ianao lasa antitra raha manao an'io. Tsy manina fa na io ianao hoe Jesosy tianao foana, Jesosy ianao manao an'izao foana. Tery ny lalana ry havana. Entsika fijehovavony be lato. Mbola be dia be. Be dia be. Ny asain'ny Tompo hitandrema antsika. Amen. Dia androkantsika ny devoly mizika zay entsika eto sero, devoly mizika esory ao anatinao raha ry havana malala, esory anaty telefona, amin'ny televisionao. Raha mana televisionao, ataovo fideranan'Andriamanitra zany, mana telefona anao, ira fideranan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra feno ao. Esory ny mizika n'izao tontolo izao, ongoto hiala ao anatinao, esory mba tsy hampangany Satana anao amin'ny andro zay ialanao ety ambony tany. Hoe mbola nisy hira anankiray ao tsy fony ao anaty telefona anao, tsy fafanao. Tsaka mahatonga mivena foana amin'ilay telefona. Esory ongoto, esory, feno hiran'Andriamanitra anao, feno hira fideranany ao. Haleluya. Ny hiran'izao tontolo izao dia ny Satana totalement, any Lucifera. Ary mandohalika izy ireo miderany Lucifera amin'ny alalan'ireny mpihirana izao tontolo izao reny. Satria manao pacte aminy reny. Itsika nanao fifanekena amin'ny Jesosy fa tsy amin'ireny intsony. Amen. Kiariaba shekariababa. Devoly mpandainga mitondra atsika, ahatonga atsika hifangaroaro. Jesosy tsy mifangaroaro ry havana, tsy mifangaroaro, tsy mahalala anao manaiky, fa ianao androany ampahalalany Jesosy fa masina io Andriamanitra atsika io, masina. Jerentsika ny anjely midera ao an-danitra ao, kariaba shekariababa. Ry abasa masina Andriamanitra ry havana, masina. Marina fa raha mivoaka an'io trano io ianao tsy te hiala mihitsy ianao mifanatrehan'ny Tompo. Mivoaka amin'io trano io ianao fa efa miandry anao le Satana. Tena marina. Vao mivoaka ianao dia tena hitanao ny atmosfera tsy ao mihitsy. Fa rehefa ianao mifanatrehan'ny Tompo dia tena mahatsiaro sambatra fifaliana. Haleluya. Manana hetaheta. Raha ohatra ka ianao tsy mahavita 1 heure 2 heures de temps tsy vitanao na mivavaka. Tena mitalao amin'ny Jesosy, tena tiako ny eo anilanao, tena tiako eo mifanatrehanao foana fa mpianaro. Fa arakarak'izay etahetanao zay, tena hitondran'ny Tompo anao ry havana. Combat, ady. Fa raha ianao miezaka foana, manampy ianao mifanahy masina, ady. Za teo aloha mivavaka adiny iray tsy vitako.
na vivakady indray tsy vitako. Halleluja. Ary ihany koa raha tsika rehefa tafalatsaka na ohatra nisy varavarana sokatra asakasaka ianao iverina am'le satria le devoly efa tafiditra. Ady ry havana ny lalana makany an-danitra. Aoka tsika tsy voafitaka. Halleluja. Amen. Zista any am-piangonana. Tsy manaratsy aho. Fa ny mba hijoroantsika tsara, mba hijoroantsika amin'ny fahamarinana, mba hijoroantsika amin'ny fatahorana n'Andriamanitra fa tsy atahotra olona. Amen. Raha tsy ampivavaka ianao jerenao ny fiainanao fa tena hoe tsy ao. Za raha vao tsy ampivavaka malemilemy any am-piasana tsy zavatra vitako. Kamokamo. Fa raha vao ampivavaka aho mitsiditsidina fotsiny ao manao ny asa sady ome sady falifaly. Na tsy mihina naza, ery ry havana amin'ny fanatrehan'ny tompo, ery vaovao raisinao, ery ny fanahy masina raisinao. Amen. Halleluja. Ka na ianao ary tsy manana hery indraindray no maninona ary miezaka mivavaka fa tsy tafavavaka, maninona na 30 minutes tsy vitako, mieza tohizo tsy ny alahady ihany no mivavaka ry havana, tsy alahady ihany vao andeha hivavaka nokatra baiboly, fa isanandro satria fahotana raha tsika tsy mivavaka, fahotana raha tsika tsy mamaky tenin'Andriamanitra. Fa miezanao na 30 minutes isanandro ezao le 30 minutes. Vitanao 30 minutes une semaine, miezaka ndray koa ianao 1 heure de temps après une semaine. Halleluja. Mila miazakazaka atsika zao fa vaninandro farany. Miazakaza anakaiky ny fanahy masina. Ka amin'izao fotoana izao androka atsika ny devoly muzika rehetra. Anananao ny fahefana, ny hoe manana fahefana anao ery de le herin'ny fanahy masina. Fahefana de nomenanao satria fen'ny fanahy masina ianao. Fa raha tsy feno ianao tsy afaka anana fahefana. Androka anio. Le hoe nomena ny hery sy ny fahefana ry havana, ianao efa manitsaka ka tsy tia ny hirany zao tsony. Ianao efa manitsaka ka tsy manaiky ho veriveren'ny satana tsony vilivily ianao hoe mbola afaka manao pataloha ianao. Izay le hoe hery anananao fahefana anananao. Satria ianao tsy azo ntsony amin'izay. Tsy azo ntsony ianao fitanao hoe manaova ty crème ty afotsy ianao. Zay le fahefana. Ka ana amin'izay fotoana zay mana fahefana anao mandroaka azy. Satria tsisy anana fahefana ntsony aminao. Halleluja. Hariaba shakariaba baba sarara. Jesosy malalo raisinay ny Yesu ny fahefana androdanako Jesosy ny devolony mizika rehetra. Ny devolony mizika rehetra manafitafika rehetra Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tsy anareo tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo tsony aho. Ananako ny Yesu ny fahefana. Mandroka mandrodana mandrava ny asana rehetra. Torako amin'ny herin'i Jesosy Kristy to velona fianarana rehetra. Lay sabatra maherinao Jesosy. Manapatabaka ny devoly mizika rehetra. Rava ny asanareo fironganentanareo rehetra. Tsy manakery amin'ny sofiko, tsy manakery amin'ny lelako. Rava dorana amin'ny rano Jesosy. Rava dorana amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manala anareo, manohitra anareo, manipy anareo. Any andavaka ny fahavereza ariaba shekariaba baba. Iala ny devoly mizika rehetra. Iala amin'ny anaran'i Jesosy. Miongotra ianao satana. Rava ny asanao rehetra. Tsy aminao mihitsy no andoliana, tsy aminao mihitsy ny vavana, fa amin'ny Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta irery ihany. Izy irery ihany no teraina, izy irery ihany nakalazaina. Iala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Kariaba shekariaba baba. Any amin'ny trône anao, rava ny asanao rehetra. Miongana ny trône rehetra. Miongana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny trône anao rehetra. Mirodana ny trône anao rehetra. Ariaba shekariaba baba. Halleluja. Anatin'izany tsika androka ny devoly rehetra any amin'ny fanahy rahatsetra any amin'ny rivotra. Ariaba. Afafitsika ny rano Jesosy. Afafitsika ny rano Jesosy amin'ny premier ciel, deuxième ciel. Ny fanahy rahatsetra, ny esprit des sirènes du ciel, les reines du ciel, les reines de la côte. Za rehetra manjaka eny amin'ny rivotra rehetra zay mamitaka olona maro, mamitaka ho Andriamanitra, ho Andriamanitra ivavan'olo, ny sary vongana rehetra tsangan'izy ireo, ny Bouddha rehetra
tsanganisiro ni masmarita tsanganisiro araba shekaria baba ni ranze sosafafi ni ranze sosafafi ni ranze sosafafi enam rifta enam nyabakabaka ni ranze sosi ni ranze sosaria ba shekaria baba j'envoie les feux j'envoie les feux j'envoie les feux les feux du ciel les feux du ciel les feux descendent aujourd'hui les feux de Saint-Esprit les feux de Saint-Esprit les feux les sangs de Jésus j'asperge les sangs j'asperge les sangs j'asperge les sangs j'asperge le sang de Jésus au ciel au premier ciel au deuxième ciel que les ciels ouverts qu'ils ont bloqué tous les démons qui bloquent les prières et j'envoie les feux de Saint-Esprit les sangs de Jésus qui a baba shera baba Koryaba shekaria baba Koryaba sekaria baba qu'il tombe au nom de Jésus j'asperge les sangs Karyaba shekaria baba Koryaba shekaria baba que les feux s'envoient que les sangs s'envoient les sangs de l'agneau les sangs de Jésus descendent les ciels ouverts que les boucles de feu les feux de Saint-Esprit maintenant que les feux Karyaba shekaria baba au premier ciel au deuxième ciel tous les reins du ciel tous les reins de la côte Karyaba baba qu'ils tombe au nom de Jésus qu'il tombe au nom de Jésus ya demanta de timtena tanganaro arroda namne narantus kiera ba sekara ba arroda namne narantus rava namne narantus ya baba pamita kapantangaro mi fane budareta mi fane masmarireta rava namne narantus arroda namne ba sekara ba arroda namne narantus kiera ba sekara baba arroda namne narantus. Alléluia. Amen. Na mitam dimension tika. Karia baba baba shera baba. Koria baba shekaria rara. Koria baba baba. Andu kan fana infafate sana dita tika. Karia baba shekaria baba. Koria baba baba shera baba. Koria baba baba shararararararara. J'envoie les feux de Saint-Esprit. J'envoie les feux de Saint-Esprit dans cette maison. Que les feux descendent. Que les feux du ciel. Que les feux du ciel. Yaba shekaria baba. Kiayaba shekaria baba baba. Kodiaba shekaria baba baba. Mitina fana masna menonai. Kodiaba shekaria baba baba. Andu tanana infana fafate sanarita. Yaba shekaria baba. Ni cerca reta se umanizro. Ni cerca intarata se umanizro. Ni condamnation tonizro. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Et je ne prie pas les feux de Saint-Esprit. Que les feux les brûlent. Que les feux les brûlent. Que cette cercaille, je les casse. Je les casse. Je les casse. Je les casse. Je les casse les cercailles. Yaba shekaria baba. Koria baba baba. Shararararara. Yera baba 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 baba. Fare fafate sana deta nyala myankunako nyala mantitna nyala mko nyonguta fanako nyala fane baba raba shekare baba korra baba shararara quel feu de Saint-Esprit les marteaux de Saint-Esprit charia baba je les casse je les détruis tous les papiers qu'ils ont écrits que je les brûle par les feux de Saint-Esprit je les brûle par les feux de Saint-Esprit que les feux de Saint-Esprit les brûler que les feux de Saint-Esprit là-bas shekare baba que je les jette dans les des affaires là-bas sharaba les retourne vers eux koriaba shararararara oh yaba sharararara hallelujah Keraba sherarara ando katika nfanai mtunda rete na reta nifanai na reta na fafu ni sireo tia yaba seka yaba baba oh yaba baba seka yaba baba nya reta na demtunda fafa tesa kaura fatika zana utura tika ukasetika udetruisetika koriaba seka yaba baba oh yaba baba hallelujah. Alléluia, alléluia, par le Dieu du Seigneur Tout-Puissant,
Gloire à toi, Jésus, que ton feu maintenant, j'envoie partout où ils sont spéciaux les maladies, et j'envoie les sangs de Jésus, dans l'atmosphère qu'ils ont envoyé les maladies. J'espère les sangs de Jésus partout, qui a à côté de ma famille, j'envoie les feux, j'envoie les sangs de Jésus, tous les maladies, je la nille, je les brûle, je les détruis, qui a maladie, je les prononce au nom de Jésus, sans effet, annulé, brûlé, détruisez, dans les des affaires, au nom de Jésus Christ vient de Nazareth. Tous les maladies sortent au nom de Jésus. Sortent dans mon âme, sortent dans mon esprit, sortent dans mon corps, sortent dans ma famille, sortent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les fers brûlent, que les fers les détruisent. Au nom de Jésus Christ vient de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Jésus. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Njoka tika nifana fam savina reta reaba shekaria baba. Nifana maraboutage reta. Franc-maçonnerie illuminati. Tu vas tika zereta umani 011. Tu vas tika ni condamnation ton 011. Ni sacrifice. Ni nara tika metiani. Ni sar tika metiani. Ni kan tika metiani. Ura va tika miere de social aba shera baba baba. Que les faits localisent. Que les faits de Saint-Esprit localisent. Que les faits de Saint-Esprit localisent. Tous les esprits des sorcellerie. On va cibler les esprits de sorcellerie. On va cibler. Où ils ont jeté les semences. C'est l'état fafni zéro. Satinia son femme savina. De ma mafia. Ma mafia zavatis. Natika maturi. Natika mande. Misavata fafni zéro. C'est des foutements à ton nishiro. Kariaba sheka yaba baba. Ravatika na foutement tourmas panareta. Nya foutement ne kamone na kifedareta. Ravatika miron tesosi. Kariaba sheka baba. Altanana sorcier femme savni. Faye fanan tan misatika. Satin tan misatika de fenran tesosi. Kati wita nishiro mso walezo. Namande avion zero. Ni avion zendiana zero. Yaba sam kolem ni avion zero. Amen ran tesosi. J'envoie les feux de Saint-Esprit. J'envoie les feux de Saint-Esprit. Que les feux, les sangs, les paralysent. Que les paralysent. Que les paralysent le lit. Que les paralysent le lit. Cette nuit ne peut pas voler. Qu'il paralyse par les sangs de Jésus. Que tous les sorcelleries. J'envoie les feux. Les sangs. Que les brûle au nom de Jésus s'il ne répond pas. Son paper kenaro ni ranze so madura na raba sheraba na isa nice mission roms of tozo nam so quartier so j'envoie les feux j'envoie les sangs de Jésus kadiaba sheka yaba ya Fana fam sabinareta réunion tonaro fivrina tonaro so valezo c'est la neno de Jésus kayaba Koriaba segariaba, Koriaba serabasha. Les malédictions, ils auront des mtaines. Prononcer malédiction fanatique. Ni malédiction, c'est ma tungatika. Mitaine futsiniza. Ratika timjurtara. Ratika timande mfama sinana. Mati wafto mnatika yo. Mati. Kani prononciation zereta tendeta ulokin vavanizirewa. Zemtunda tfanambina, zemtunda luza. Ufana tika mnyanara nje soskiti tu fena sarita. Tia da. Ni malédiction reta. Uvatika bénédiction. Je so Seigneur nous vanzanu bénédiction fenatika. Béni par le Seigneur nos vies. Au nom de Jésus. Tous les esprits de sorcellerie qui sont
ils ont envoyé les malédictions dans ma vie. Je l'annule sans effet, sans effet. Sans effet, votre malédiction, sans effet, je l'annule. Et je les prie par les faits, par les sangs. Quand j'envoie les sangs, quand je prononce les sangs, ils ont fui, ils ont peur, ils ont paralysé par les sangs de Jésus. Ni ranje sosi efatutika mangofu chizero milefi zero efatutika ni ranje sosi timisi yeri izero chisi yeri and ranje sosi omtika de mayeri ranje sosi onatika de mayeri yavana kani malédiction de éternels zero ravau am ranje sosi ravau chez la nil tous les prononciations qu'ils ont prononcées dans ma vie, je l'annule, je les détruise et toutes les malédictions sont vers bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, qu'il nous combat dans nos combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Gariabashara, Dieu des armées, il est Dieu des armées, il est Dieu des armées de David, il est Dieu des armées d'Israël. Au nom de Jésus, que le paix de l'Éternel, je le prends. Et tous les sorcelleries maintenant. Raisikani, sabat amayerin Jesus Christum. Ni pam savriet. Ni lua ni zero tabakam sabat amayerin Jesus Christum fena sarita. Hajaba sheka yaba baba. Wenti kom fanati antup. Wetika ewam tribunal de Jésus Christ. Tribunal de prière. Tribunal de Jésus Christ. Alléluia. Qu'ils ont me condamné. Qu'ils ont nous condamné. C'est fier pangana toni zero. Wenti kom fanati antup. Saditika voix vide nranti sosi. Saditika ni beba katyo. Saditika nangata kan ranti sosio. Tianana ni zero faye fana. Faitika mana faye fana. Andani sabata. Anapataba kani lua ni zero. Anapataba kani tongto ni zero. Anapataba kani tana ni zero. Kariaba she kariaba baba Jesus malalo kariaba she ra ni funa tetom noze nangata kan ranoze Jesus kale sabato mayeri andrava ravan fan nine fam savina ze mapanga nai ze mitunda ne nara na yani am satana ze mitunda ne nara ne am Lucifera kam tunda mumba na reta yaba she karia nyafno zoftoza irota kam zoftoza nyafmo wan tunda na ndrava zatara tasani katisa pangana nai pangana naye ni sacrifice toni zero ni sacrifice mtunda ne narako ni mumbare yeta yaba sheka yaba baba sheria ra quel sang quel feu quel sang de brûler tous les calibassa tous les bouteilles. Alléluia. Envoie nyafun fana masna. Envoie nyafun fana masna. Naisa na metani zironi mumbatika. Nani ambantani. Nani natin butai. Nani nat marmita. Riavana malala. Yariaba shara. En danger notre âme. En danger ratika timvavaka. Ratika timvavaka timandroka devil. En danger fanatika. Alléluia. Satire vatika timvavaka izi manafuka tika. Tika mvavaka tika manafuka ni ziro. Hallelujah. Iziro ni mprison ni fanatika. Ndray mandeha nahita ravavy anankiray amenaty nofy. Amenaty nofy izy hitako ny fanahy ny prisonnier ao anatin'ny sakafo. Eo izy eo amle marmite izy eo amle vilany izy eo. Tsy afaka izy eo manodina an'le sakafo. Ka tsy fatatsika aiza ny fanatsika am'izao fotoana zao satria ireo agent de diable izy ireo tsy mitity tsika koa mila tsy mitity fa zay tratrany de prisonnier ary mitondra ny momba atsika any am royaume izy ireo. Kariabasa ao ka tsika vehivavy mahery mivavaka lehilahy mahery mivavaka fa ao anatin'ny vavaka nandresentsika azy. Amen. Na soan'ny fanatika entiny izy ireo any de ianao mahalala mahita an'izy no hitako le ravavy eo izy eo am'le fandrahoana eo le sakafo eo am'le marmite eo am'vilany geza be
de niditra za tamin'le trano de le ramatoa nijery ana de niarabako de tena tsy namaly satria le fananay roa zany mifanohitra ary tsy faly izy nijery ana. Halleluja. Azoko hoe tena hoe prisonnier le fanany le ankizy. Amen. Ka izy ireo de zay ny asan'izy ireo. Ny fanahintsika zay ny important amin'ny devoly. Io vola arena trano meny atsika io. Zay ny mahatonga antsika kristiana tsy miazakazaka amin'io. Fa io meny moramora foana satria fandroka be dehibe io atsika. Fa le fanahintsika fanahy. Halleluja. Ka amin'izao fotoana izao naiza ny asian'ny fanahintsika na ny anaty botay kaseho amin'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina localise, ny afon'ny fanahy masina ariaba shekariaba shararara localise Saint-Esprit où ils ont mis mon photo, mes papiers, mes habits, ils ont bloqué ma vie, ils ont mis dans les marmites ou dans les bouteilles, ou soit sous la mer, ou soit sous la terre, ou soit dans la forêt, na ny anaty ala, na ny anaty rano, na ny anaty fasana. Ny herinao fanahy masina amin'izao fotoana izao, ny afonao fanahy masina amin'izao fotoana izao, yariaba shera ny afonao amin'izao fotoana izao fanahy masina hijery mahafantatra aiza ho aiza ny fanako, naiza hitondrany izy ireo fanako. Afao Jesosy, ny afonao fanahy masina yariaba shera j'envoie les feux qui tombent vers eux, où ils sont prisonniers, où ils sont bloqués. Les feux, ils ont fait les sacrifices. Tous les sacrifices, j'annule les sacrifices qu'ils ont fait. De tous mes papiers, de tous mes photos, de tous mes habits, où ils ont pris dans ma vie. Je l'annule, je les brise, je les détruis, où sont dans les cercails, dans notre face, je les casse, dans notre rano, je les récupère au nom de Jésus, dans les bouteilles, je les casse, dans les marmites, je les casse, dans notre yala, miala vian fanako, mianta vian fanako, dans notre tente buita, naisa mzofaraba, sekariaba, les feux, yariaba, j'envoie les feux, partout ils sont, partout tous les sens des diables, j'envoie les feux, les francs-maçonneries, les Illuminati, occultisme, j'envoie les feux, yarababa shararara. Alléluia. Amen. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Asandrato Jesosy tika, asandrato to fanandesika, asandratsika any amin'ny avy de avy lay fandresena ny azotsika tamin'ity androandroany ity. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, nous t'élèvons plus haut ton nom. Nous t'élèvons plus haut ton nom, Dieu des armées. Asanda tu nom des sociaux. Asanda tu nom na nafaka na itetu. Ariab. Horia baba. Asanda tu nenara no Jesús. Asanda tu nenara no tato. Asanda tu nenara no. E ora mpeta kam seza fendera na masna. Hallelujah. Amen. Efa mila nareo zafa lava loatra. Amen. Anolo tena atsika, anolo tena ho an'i Jesosy, atolorany Jesosy ny tenanao satria tena hoe nanjaka teto izy ampandrosoa izy amin'izao fotoana izao amin'ny fiainanao, ampandrosoa satria nivebaka ianao, vonona ianao andeha mifamarinana, vonona izaho andeha mifamarina sy famasinana. Halleluja. Antsoa izy ho tonga jiro amin'ny fiainanao, fahazavana amin'ny fiainanao. Jesosy malalo, mampandroso anao zay Jesosy amin'ny fiainanay, mampandroso anao zay Jesosy, avy Jesosy mandroso, avy Jesosy mandroso,
avy Jesosy mandrosoa mitenena amin'ny vahoaka anao ianao mity alina ity Jesosy vangony tsirairay avy vangony mangetaheta anao vangony teo afaka rehetra Jesosy malalo ny herin'ny fanainao masina irotsaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fitahina tononoko ny fanambinana tononoko Jesosy malalo kaoka tena ngetaheta iala amin'ny ratsy rehetra ianao no anafaka satria ianao Jesosy no mpanafaka Jesosy malalo halleluja avy Jesosy amin'izao fotoan'izao mandrosoa amin'ny trano misy anay tsirairay avy mandrosoa Jesosy tonga soa Jesosy tonga soa ianao dado que adiava sheka adiababa que ton règne vienne papa que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne que ton nom soit sanctifié que ton nom soit sanctifié viens régner papa viens régner dans mon âme viens régner dans mon esprit avy Jesosy manjaka avy Jesosy manjaka anjaka wa Jesosy anjaka ny fiainako rehetra ny zanako ny ankohonako ny momba rehetra viens régner papa viens régner papa viens régner papa que ta gloire descend que ta gloire descend dans mon âme descend dans mon esprit anjaka zay fanay masino anjaka zay fanay masino avy manjaka manjaka jajo manjaka Jesosy manjaka Jesosy ariarabash kariararabash avy Jesosy ny fona zay teto ny bebaka zay teto Jesosy malalo avy manjaka Jesosy nandroka ny asany maizina rehetra zay vangio zay Jesosy vangio ny mangetaheta anao rehetra vangio zay Jesosy fa tena olona mbaovao aminao mba tena olona mbaovao aminao anjakao zay Jesosy anjakao ny famasinanao sy ny famarinanao sotra Jesosy sotra Gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Amin'izao fotoana izao mangina atsika 5 minutes tenenao amin'ny Jesosy etaetanao atonga mangy anao izy tonga hiteny aminao izy hitsapanao ny fanatrehany amin'izao fotoana izao tosakaria babazara. Hallelujah. Amen, amen. Sambatra hoe Jesosy ny mankatao ny teniko ka manatanteraka izany. Izay ny teny fanahy masina azoko teo ka sambatra antsika raha mihaino teny rehetra teto ka mankatao dia manatanteraka dia ho sambatra izazy ianao.
marana amin'ny fotoanao Andriamanitra rainay tsara indrindra Andriamanitra lehibe tokoa ianao Andriamanitra izao rehetra izao Andriamanitra fiandohana fiafarana ianao le alfa omega fiandohana ianao le omega mamarana ihany koa izao fotoana izao misaotra anao lehibe indrindra Jesosy tamin'ny fandaharana rehetra tamin'ny fijoroana vavolombelona tamin'ny fifonana tamin'ny fibebahana no entinao fanahy masina ary ny nandroanao ny asany maizina rehetra tsy anakaiky anay ka amin'izao alina izao Jesosy dia arovy ny zanakao rehetra maneran-tany arovy amin'ny ranao masina rakofa ambany elatrao Jesosy ny tananao mahery ny aro anay ka tsy ho hita ny fahavalo izay raha matory arovanao zay ny anjelinao andidina anay Tompo malalo saotra dera laza Jesosy ny amin'ny nahatanterahany'ity fotoana andro an'ity na dia eo ary ny tafika maro ataon'ny Satana dia eo ianao mampandresy anay mandrakariva dada malalo Jesosy apetrako aminao ny fotoana ny fifadikanana rehetra ampaherezy izay rehetra ao anatin'izany atsangano izay rehetra ao anatin'izany meohery vaovao ositra vaovao avy aminao Jesosy ary na ny tsinanao ihany koa zaka mangetaeta vangio Jesosy aoka ny herinao irotsaka amin'ny tsirairay avy saotra dera laza ny Tompo ana tolotra anao zay tramotolo indrindra ho mandrakizay ary aoka zay ho paka toy ny teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka zay rehetra norenesina iteko Jesosy dia ho taterahanay ka anatanteraka izany izay misaotra Jesosy voninahitra anao laza anao dera ho anao amen Alleluia teaka ho an'i Jesosy tsika misaotra Tompo lehibe tsika ny niarahany amintsika ny fanatrehany dia rapitso indray ny fotoanantsika rapitso fotoanantsika dia izay tarihan'ny Tompo antsika eo ny fotoanantsika iarahantsika eo zany na amin'ny 7 na amin'ny 10 na amin'ny 1 na amin'ny 7 fa antsika mila vonona mandrakariva zany eo amin'ny fanatrehany amen dia tahian Jesosy daholo tsika dia mirary tolo-maso sambatra ambany fiarovan Jesosy Kristy to amen